la participation des motards de la gendarmerie à une démonstration qui va précéder le défilé des troupes à pied motorisées ainsi que les défilés aériens. Dia ometsika voninahitra ny vahoaka malagasy nomboka tsy ela ny lanonana hitantsika miditra eto amin'ny kianjabelona masina zao zany hoe anao ny fisanfona ny andia tafika angambo zany nireo manam-pahefana amin'ny Folanda Philbert colonel Philbert efa miatrana dia miatrana eo ivelan'ny Mahamasina tokoa ireo vondrotafika rehetra Bertrand Ranaivomanana hiandry ny fahatongavany figadonan'ny filohan'ny tetezamita eto Mahamasina. Ireo tompon'andraikitra ambony anivon'ny Folanda malagasy moa zany dia efa miandry manoloana ny vavahadiben'ny Mahamasina miandry an'izay figadonan'ny filohan'ny tetezamita izay hitarika an'ity matso lehibe fankalazana ny fahatelo amby 10 taona ny fankalazana ny fahatelo amby 10 taona ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara sy ny fitsanganan'ny folo alina malagasy. Tsara ampatsiahivina moa zany Bertrand Ranaivomanana fa teto amin'ity toerana eto Mahamasina ity no 3 amby 10 taona lasa zay no nanolorana voalohany ny fanevan'ireo vondrotafika malagasy voalohany zay nanehoana ny fitsanganan zany folo alina malagasy izany dia ny vondrotafika premier riam sy ny deuxième riam. Tao anatin'izay tantara zay ihany satria ianao tonga dia niditra tantara colonel ny 7 sy 700 no nambara tamin'ny fomba ofisialy ny fahazoan'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena fa taty amin'ny taona 9 sy 700 izay vao nitsangana ny République ny Madagasikara ary fanindran-dalana tamin'iny ny fitsangana ny folo alina. Marina dia marina tokoa zay Bertrand Ranaivomanana ny taona 7 no nambara fa naleo teny ny Madagasikara teto amin'ny Vatomasina teto Mahamasina ihany koa moa zany ary roa taona taty aoriana vao natolotra izany fanevany vondrotafika izany. Marina eto moa zany fa ny fanolorana n'izany vondrotafika faneva ho an'ireo vondrotafika voalohany izany dia manambara ihany koa fa ho an'ny firenena manaraka ny fenitra républicaine dia ny fananana ny vondrotafika mahaleotena eo anatiny dia manaporofa ny fahaleovan-tena ny firenena anankiray ka izay no nandraisana ihany koa ny 29 ny volana Jona ho fankalazana ny andro ny fahaleovan-tena satria raha ny marina dia ny 14 ny volana Oktobra 710 no nambara fa mahaleotena Madagasikara nefa tsy mbola nanana vondrotafika tsika tamin'izany fa mbola ny tafika frantsay no nipetraka teto Madagasikara fa tamin'io vaninandro lehibe izay nakalazaintsika androany io zany no nanolorana an'izany faneva izany izay manambara fa mahaleotena ny firenena iray. Retsika midobodoboka any ambadika any ny tafondro avy eny andrefana ambody Janahary misy dikany manokana ve ireo fanapohana tafondro amin'ny fotoana tahaka izao mon colonel? Misy dikany lehibe tokoa le fanapohana tafondro avy eny andrefana ambody Janahary. Ny mandefa azy ireo moa zany dia tsara marina fa miaramila matianina avy eo amin'ny direction des matériels techniques ny tafika malagasy etsy Sonerano zany hoe ireo mpikirakira miaramila matianina amin'ny fikirakirana ny vanja zany no mandefa nireo tafondro eny andrefana ambody Janahary ireo. Misy dikany ve le hoe 220 vava? Ny tafondro 220 vava moa zany dia fenitra niraisina ho iraisam-pirenena taty aoriana fa tany am-boalohany izy io dia 10 ny isan'ny tafondro napoaka izay ho fandraisana ireo vahiny tonga matsidika ny firenena iray ka eny amoron-dranomasina no nanomezana n'izany voninahitra zany hitsenanan'ireo vahiny izay tonga manao ny fisafona ny firenena iray. Dia teo ihany koa moa zany ny fanomezam-boninahitra n'ireo mpanjaka sy ireo olona izay ireo manam-boninahitra ambony eo anivon'ny fanjakana iray ka rehefa nisy ny fahasarotana eo amin'ny fitediavana izany vanja izany dia noraisina ho 220 ny tafondro napoaka ka io moa zany dia fenitra noraisina ny fanarahan'ny fireneny rehetra fa tsisy eratany zany izy io eratany ny tafondro 220 ho fanajana ny
olona manam-pahefana ambony indrindra eo amin'ny firenena iray amin'ny vaninandro ny asaramanitra toy izao. Fantatra no fa hoe amin'ny fa 1 vavy zany hoe amin'ny tafondro fa 1 dia hikadiny eto ny filohan'ny tetezamita. Anisan'ny zavatra iray hitantsika eo amin'ny sary moa zany ny fahatongavan'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara teo aloha izay hiatrika ity fety-pirenena fa 17 ny fandrovatena raha tsy ivona dia tany amin'ny taona 1990 niverenany teo amin'ny fitondrana mandrapatonga ny taty amin'ny ataontsika hoe ny 9 jona tamin'ny taona 2014 tany izy zany nataontsika hoe niatrika farany ny fety-pirenena teto dia zay izy dia tsy teto intsony ary dia ataontsika hoe anisan'ny zava-baovao zany izany hoe fahatongavan'Andriamatoa Didier Ratsiraka hiatrika izany fotoan-dehibe izany ary izy moa dia manamboninahitra ambony teo anivony tafika an-dranomasina amiral no marim-boninahitra misy azy ny colonel. Anisan'ny zava-baovao tokoa amin'ity fankalazanany telo amin'ny 10 taonan'ny fankalazanan'ny fety-pirenena ity Bertrand Ranèvemanana ny fahatongavan'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka ny amiral Didier Ratsiraka eto amin'ity kianjan'ny Mahamasina ity satria araka ny teninao dia taona maromaro ihany no nandaozany an'ny Madagasikara ary tamin'ny taona 1997 izy no nisafiny andeha tafika farany teto Mahamasina dia izao indray zay vao nigadona nametraka nandihan'ity faritry Mahamasina ity eto amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Zany araka ny teninao teo fa manamboninahitra jeneraly ambony teo anivon'ny tafika an-dranomasina malagasy ny filoha-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka. Izy ihany koa no nanomboka tamin'ny taona 2017 sy 2019 no filohan'ny Repoblika Demokratika ny Madagasikara ary hatrary amin'ny taona 2020 tany amin'ny taona 1 tany izy no tsy teo amin'ny fitondrana intsony ary tany amin'ny faharoa kosa dia tany amin'ny 9 niverina teo amin'ny fitondrana indray. Amin'izao fotoan'izao moa zany dia efa hitantsika migadona manoloana ny tribune centrale eto amin'ny kianjan'ny Mahamasina ireo mpiambina manokana ny filohan'ny tetezamita miaraka amin'ireo moto izay manome ny haja ary miditra ny fiarakodia mitondra ny filohan'ny tetezamita. Hitantsika miditra ny filohan'ny tetezamita pakasary mpanao gazety maro mifanaretsaka maka sary azy ery ambany ery raha araka izao sary izao manahoana moa zany no endrika ity lanonana ity colonel. Iantsika teo ny figadonan'ny filohan'ny tetezamita eto amin'ny kianjan'ny Mahamasina izay narahan'ny doboka tafondro farany fa 20 zay manamarika fa tonga eto toerana ny filohan'ny tetezamita amin'izao fotoan'izao. Isafy ny andeha tafika anao ny matso izy ankehitriny miaraka amin'ny ministry ny foloalindahy malagasy ny général de corps d'armée Rakotoarmasy André Lucien ny lehibe ny état-major général ny tafika malagasy ny général de division Ndry Arjona André ny eo ihany koa ny commandant gendarmerie pirenena ny général de division Ravalomanana Richard. Dia manomboka misokatra ny lanonana raha izay mozika ny miaramila izay ary andrasana tsoela ny iredonana ny hira-pirenena ao anatin'ny karipetra mena moa zany ny filohan'ny tetezamita ohatran'ireo manamboninahitra ambony miaramila ary misafo ny andeha tafika mandalo an'ireo faneva an'ireo vondro-tafika samihafa colonel tsy marina ve zay? Marina tokoa Bertrand Ranèvemanana fantatsika fa amin'ny kafaliana tokoa zany ny andraisan'ny vahoaka malagasy ny fahenonany figadonan'ny filohan'ny tetezamita eto amin'ny kianjan'ny Mahamasina ankehitriny. Ny kianjan'ny Mahamasina moa zay dia fa manomboka ho feno hipoka dia
mivadika gasy rehefa ny antenatenany ihany zany zay no surprise nataoko ohatra ny ridicule be wa zany dia question tenena izay aloha ny consigne dia manaraka ilay izy rehefa mahasenatra amin'ny voalohany mihitsy dia vita ny firedonana ny hiram-pirenena malagasy ary dia manomboka ny fisafona ny andian-tafika ary atao anatin'ny kanja moa dia mifahofa ny sainam-pirenena malagasy mampiseho zany fa manana ny ambo-po ny vahoaka malagasy amin'izany fitiavany ny tandrazany zany marina ihany fa natao oloha hevitra tamin'ity tsy ngeritaona fa 3 taona fahaleovan-tena ity ny hoe filaminana sy fihavanana antoko ny fahombiazana izay no noraisiny folo alindamo zany no ataontsika hoe tena nanomana ity lanonana ity colonel Philbert. Marina izay Bertrand Levimanana fa teo ihany koa zany ny komity pirenena nisahana ny fikarakarana ny fankalazana ny fetim-pirenena ity ka ankehitriny moa zany dia manomboka ny fisafona ny andian-tafika eny ambonin'ny fiara manokana na ny atao hoe commande car ny foloan'ny tetezamita miaraka amin'ny foloan'ny ny ministry ny folo alinday ny général de corps d'armée Rakoto Armasy André Lucien arahan'ireo manamboninahitra ambony anivon'ny folo alin-da malagasy. Mampiavaka ny folo alin-da moa zany dia ny filaminana ary ny sary hitatsika dia hita tokoa fa dia hoe ao anatin'ny filaminana ao anatin'ny firindrana miaraka amin'ireo miaramila izay manao porgenitra ilay filaza azy miatrana amin'ireo fitaovana ary tsy misy mihetsika eo moa zany le hoe na hoan'ny parasy ary ve amin'izao colonel tsy afaka mikofoka mihitsy sa ahoana ny fandehany anao moa zany ao anatin'ilay miaramila ihany. Marina dia marina tokoa zany Bertrand satria zay moa zany ny atao hoe miaramila no atao eto ka rehefa manaraka an'izay baiky miaramila izay dia ninninona hitranga dia rehefa jeretrika dia jeretrika no atao ary eto moa zany dia mbola porofona ihany koa ny sehitry ny fanajana fitsipifehezana eo amin'ny folo alin-da satria fa hitatsika tsara fa voasolo tena eto daholo ireo vondrotafika rehetra eo anivon'ny folo alin-da manerana ny nosy ahitana ny avy ao amin'ny sekoly ao ihany koa ny aviana ny ahitana ny police pirenena ny avy ao amin'ny tafika an-dranomasina ny avy ao amin'ny tafika anabakabaka izay anehoana ny firaisankina ny vondrokery isantsokajiny eto amin'ny firenena ary zany no Bertrand Levimanana dia entina ihany koa anapofona amin'ireo olona avy any ivelany na ny communauté internationale fa mirahina tanteraka ny malagasy na dia atao anatin'ny miaina anatin'ny crise ary tsika dia eo ny fankalazana ny fetim-pirenena izay iraisan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo anjara ary hitatsika zany tamin'ny fanapoahana ny afomanga omaly fa dia hipoka tokoa ro toerana rehetrarehetra nanaovana n'izany fanapoahana n'izany satria liana limpivoarana ny vahoaka malagasy ary ty fihavanana araky n'le teny fanevana ity fankalazana ity filaminana sy fihavanana antoky ny fahombiazana. Ary izay ilay atao hoe fiandrianam-pirenena izany hoe ilay fahafahan'ilay mpitondra ao anatina firenena iray manao izay ataontsika hoe asa mahaso ny vahoaka tsy hidirany ny any ivelany zany hoe tsy hitsabahany any ivelany izay ilay fiandrianam-pirenena ary anisan'ny mametraka izany ny fitondrana tetezamita amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao. Tery amin'ny Tsangambato manoloana indrindra ny ery manoloana ny lampana Ambohitsiroa ohatra ery ambany ery moa zany no nihodina fa tsy nihodina tary Anosy intsony ilay
ilay fisafonana ny diatafika ina no natonga an'izay ny ena ve no isan'ny mpandray anjara sa no natonga an'izay colonel zany hoe tsy ny ena ny isan'ny mpandray anjara fa fantatsika tsara zany fa io lalana manoloana ny tambony ny fiadina republika sy ny lalana avy eo amin'ny foibe ny mainty milala piady tranainy io mandrapatonga ery amin'ny anosykely ery dia tery de tery ka nisy ny fanapahan-kevitra no raisina ny araka mba hoajanona izay fanaovana ny fisafony izay mba tsy hanahirana ny mpisafa mba ahafahana mifeny fifamovoizana zany no anisany andraisana ny fepetra zava-dehibe zay colonel raha ny fitodiky ny commande car izay mitondra ireto manamboninahitra ambony eto amin'ny firenena ireto sy ny filohan'ny tetezamita dia efa mitodika miandalana mandeha miazo aty amin'ny tribune centrale ho aty amin'ny kianjany Mahamasina ary hiditra tsy ho ela ho eto amin'ny ity kianja be ity toerana izay anaovana ny matso lehibe iarahan'ireo vata miaramila mahery ny 710 any hoany zay no fanisana izy teo 710 zany no andray anjara zany hoe hoan'ireo mandeha tongotra ve zay sa tafiditra anatin'izay le mandeha fiaratongotra dia eo amin'ny 710 eo zany ny mandeha tongotra fa eo ihany koa reo le mandeha fiara mandeha moto ny mitaingina sovaly ny mitaingina bisikilety ary eo ny tafika anabakabaka zay anao ny sidina eto ambonin'ny kianjany Mahamasina manana firme zany tsika zao amin'ny fiaramanidina ho an'ny folo anday eto zao colonel zany hoe ny fiaramanidina ho an'ny folo alina moa zany misy fa fiaramanidina efatra zany no anao matso eto Mahamasina dia ny rally zay hoentin'ny lehiben'ny vondrotafika anabakabaka any avy any Arivomamo ny colonel Ramasteraniriny dia arahin'ireo fiaramanidina majinika telo ny joker iray 300 sy ny tetras dia efa manomboka mandalo amin'ireo ataontsika hoe faneva zany izy ireo zany hoe ny tapany voalohany zany izy ity raha azoko tsara satria ity la tena lanonana miaramila colonel tafiditra anatin'izay ve lay matso sa le fisafonany andiatafika fotsiny no lanonana miaramila ny lanonana miaramila dia manomboka amin'ny fisafonany andiatafika mihitsy ary mitohy amin'ny matso zany hoe ny fandalovan'ny ny filoam-pirenena manoloana ny vondrotafika amin'ny fisafona zany dia efa tafiditra ao anatin'le pourzenitra Bertrand ny tsara marina angambany hitantsika amin'izao le fiara commande car zay mitondra ny filohan'ny tetezamita dia io le fiara bao mitondra ny anarana hoe bao ary ankehitriny moa zany dia efa miditra tanteraka ato anatin'ny kianjan'ny Mahamasina ny filohan'ny tetezamita miaraka amin'ny lehibe ny ministry ny folo alin-da malagasy ny général de corps d'armée Rakotoarimasy André Lucien dia orakoraka no andraisan'ireo vahoaka miaraka amin'ny sainam-pirenena izay nofaofo eny am-pelantanan'izy ireo amin'ny fandraisana ny filohan'ny tetezamita amin'izao fametrahana amin'ny toerana avo dia avo ny fiandrianam-pirenena malagasy izao dia ny fankalazana ny tsingeritaona fahatelo amin'ny dimapolo ny fandrovatena ary tsingeritaona fahatelo amin'ny dimapolo ny volanida miditra avery amin'ny akavian'ny gradin ny commande car ohatron'ireo moto izay miaraka aminy sy ireo mpiambina ary dia morodenina ny hira izay ahafantarana ny fitiavan-tanindrazana ny tolom-panafahana malagasy
dia mitohy izany fisafona tsy fisafona amin'ny andetafika moa zany fa dia efa fiarabana nireo vahoaka izay tonga eto amin'ity lanonana lehibe ity dia mitsikaritona ny fanaovan-tena ary ireo hitantsika manodidina ny kianjabony Mahamasina dia hitantsika misy tanora maro dia maro izay manofahofansaina izy ireo dia tsy iza fa ireo mpianatra avy eo amin'ny lycée moderne Ampefloa izay anao dimirindra eto afaka fotoana fohy izany hoe raha vatany vao mahazo toerana ny filohan'ny tetezamita dia anomboka izany dimirindra izany isyany koa ny ataontsika hoe etsika manokana ho ataon'zareo anivony gendarmerie am-pirenena ary dia ny filohan'ny tetezamita amin'izao dia raisina eto amin'ny tribune centrale miakatra ny lehilahy ary mandroso nelanelany zany mpiambina maro dia maro zany miakatra ny tribune centrale ary efa mitsangana avokoa moa zany reo olo manakaja maro rehefa tonga am'lelo teto mandray ny filohan'ny tetezamita izay hiatrika ny lanonana lehibe colonel Gilbert. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny toerana hipetrahany ny filoham-pirenena filohan'ny tetezamita ary nandray tanana ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka ka ankehitriny ary dia anomboka ny lanonana ato anatin'ny kianjan'ny Mahamasina. Ny filoha sy ny vadiny izay hitantsika mijoro manoloana ary dia eto ihany koa zareo anivon'ny gendarmerie pirenena manahoana no hoendriky ny lanonana inona no soanareo eo. Iny misaotranao Bertrand pirenena dia ny fampisehoana ny fahaiza mifehy ny moto zany grosse cylindrée zay milazantsika azy asehony zareo avy eo amin'ny motard brigade de sécurité routière moa nafantarantsika azy zany ka ny zavatra asehony eto dia azo lazaina fa matianina amin'ny fitondrana ny moto zany sy ny fampiasana izany ao anatin'izay moa zany dia hoe ny olona no mifehy ny fitaovana fa tsy ny fitaovana no mifehy ny olona. Maîtrise de conduite zany no ilazana azy sy maniabilité avec perfectionnement misy karazany maromaro moa zany no zavatra ho aseho eto dia hitantsika fa finaritra ary anisany avahany gendarmerie pirenena marina ihany koa fa eto Madagasikara zany dia gendarmerie pirenena ihany no manana toeram-pampiofanana an'ireny mpitandro filaminana mitaingina moto à grosse cylindrée lazantsika azy zany hoe plus de 750 cm3 zany da zay no ilazana azy. Honda sy BMW moa zany ny moto ampiasaina eto. Zay zany no fanazavana nataon'ny lieutenant Razandry Nirindjoky ny honoré avy eo amin'ny gendarmerie am-pirenena ary eto moa zany tazantsika colonel andeha hoaiza moa zany izy ireo to mandeha tongotra ilay miaramila andeha hoaiza izy ireo moa zany le miaramila avy nanaovana fisafona teo dia anomboka hiditra aty amin'ny kianjan'ny Mahamasina izy ireo amin'ny andray anjara amin'le matso lehibe satria ny mpanao matso rehetra moa zany dia tsy maintsy miainga avy ary amin'ny atsimon'ny kianjan'ny no anombohan'ny matso ary mandalo eto anolohan'ny ny tribune centrale sy ny tribune latérale roa zay misy an'ireo olo manakaja nasaina. Fa araky ny anarantsika azy eto amin'ny sary dia efa miatrana ireo mpianatra avy eo amin'ny lycée moderne Ampefloa anao ilay ataontsika hoe chorégraphie moa zany na ihany koa ilay karazana dimirindra izay iarahan'izy ireo eto indrindra moa zany ny tale tompona andraikitra ambony eo anivon'ny ministèren'ny tanora ny docteur Ranaivo Roger. Ina no anazavana amin'ity hetsika eto ity. Misaotra Andriamato Bertrand ary miraba koa ny vahoaka malagasy mpanaraka ny télévision malagasy. Ny zavatra hitantsika koa dia ireo tanora hanao dimirindra izay karakarain'ny ministère an-tanora sy ny alavoly iarahana ao amin'ny lycée Ampefloa. Izany hoe io dia io zany dia dia vakodrazana
ao anaty ahitana ny dihy 20 ao anatin'ny foko 20 zany eto Madagasikara ka arindra amin'ny fomba moderne zany hoe dihy izay afatarana ny malagasy rehetra na ny atsimo na avaratra na atsinanana na andrefana ao arindra ao anatin'ny dihy moderne izy io ka misy ankizy eo amin'ny 200 eo no hanamarika an'izany dihy zany ary tarihiny monsieur Jojo zay azo lazaina hoe olona manana traikefa sy professionnel amin'ity dihy mirindra ty izay antsoina hoe flash mob. Zany hoe efa hanomboka zany izy io maritra hafirina moa zany dihy mirindra ataon'izy ireo. Raha ny voarakitra ao anatin'ny fandaharana dia eo amin'ny 10 na 7 minitra na 10 minitra eo maximum ny anaovana an'izay dihy mirindra zay eto Mahamasina tompoko. Voalohany ihany moa zany misy izany fandeha ary mba hoarahantsika zany ny izay hetsika ho ataon'ireo tanora izay miaraka amin'ny feo. Dia manomboka izany hetsika ataon'ny tanora izany ary manome mahitsizoro izy ireo ary misy kisary asehoany ve moa zany amin'izao araka ny nanomananareo azy teto? Misy dihy mirindra zay moa maha flash mob azy misy sary aseho zany ao amin'ny fomba maro samihafa zay ataon'ireo ankizy ireo. Zay ataon'ireo ankizy ireo misy sary aseho, misy dihy eo, misy fihetsika mirindra zay hoarahantsika rehefa avy eo moa zany zay dihy sy fihetsika mirindra ataon'ireo ankizy ireo zay. Zany hoe ireo ankizy ireo zany dia ankizy lycée Ampefiloha moa zany lycée moderne Ampefiloha dia lycée anatin'le hoe pilote lycée pilote ary ireo ankizy ireo dia efa zatra raha amin'izay fanaovana soradihy mirindra zay. Aleo ary hoarahantsika izany hetsika ataon'izy ireo zany. Sady arahantsika ihany moa zany ny lanonana no afaka miresaka ihany koa tsika colonel Philbert misy hitano azo ambara. Ny azo ambara amin'leto soradihy ity ngamba Bertrand Levimanana dia maneho an'ireo kolotsaina malagasy ireo tanora avy ao amin'ny lycée moderne ny Ampefiloha ireo. Mandritry n'izany soradihy izany nanaovan'izy ireo karazana dihy sy fihetsika aman-danonana ataon'ny eo anivon'ny kolotsaina malagasy manerana ny Madagasikara. Izany moa dia fanandratana ny kolotsaina malagasy amin'ny aseho amin'ny alalan'ny dihy. Eto izy dia mampiseho sary miendrika sarin'ny Madagasikara izany dia misy boribory eo ampovoany izany hoe mamaritra ny renivohiparitra Madagasikara izay mitodika miana
mitodika mianatsiny mitodika mianatsiny ny lohany ary aty andrefana indray zany mba fitodiny zao ny tapany ambany dia miova zany sary zany indray a zay no masorady azy a ao anatin'ny etsika mirindra no anaovan'ireo tompanatrireo zany amin'ny fitafiana mitovy ary miaraka amin'ny satroka izay ahafantarana antsika malagasy eo ihany koa ny fampiasana ny sahafa izay vita amin'ny akora vita eto an-toerana. Enina amby roapolo jona no soratana teo zany hoe raha avy eny ambony zany no tena mahita tsara azy iny a raha avy eny ambony no tena mahita azy iny enina amby roapolo jona 13 miova indray ny soratra asehoan'izy ireo eto zany rehetra zany moa dia ravahan'ny feomangany tarika rosy amin'ireo hira izay mirakitra ny ambopony fitiavan-tanindrazana ao anatin'izao tsingeritaona fa 13 ny fahaleovan-tena Madagasikara ary mivoaka mifahifa avy any indray ny lambahoany izay miloko maro isan-karazany ao ny mena na mipatra miendrika grenay zany misy ny manga ary efa mamoaka sary hafa indray izy raha fijery azy tsika moa eto somary akaikikaiky ihany ka dia tsy dia afaka mivalapatra loatra amin'ny famantarana n'ilay soratra asehony fa zareo eny andrefana ambojanahary eny satria dia tomefy olona ihany koa mijery avy eny lavitra eny ao ny mitazona avy eny ambaravarakely ho an'ireo olona izay mipetraka manodidina fa ho antsika eto dia somary mila mandinika tsara vao mahafantatra tsara hoe inona no kisary tiany aseho amin'ilay sorady. Ao anatin'ilay sorady moa zany Bertrand Ranevimanana no anehoany reto ankizy reto ilay atao hoe soa miditra izay kolotsaina malagasy amin'ny lanonana lalonandehibe eo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Hitantsika teo moa zany hoe fampiasan'ireo ankizy ireo an'ilay fitaovana izay anisan'ny manamarika ny kolotsaina malagasy tanteraka dia ny lambahoany eo ihany koa ny sahafa sy ny satroka tsihy. Manomboka mitsitokotoko indray izy ireo asa sarinina indray no asehoany amin'izao fa dia samy fevalahana amin'ilay lambahoany izay avy nahofahofa teo indray izy ireo dia miova ny fihetsika ary dia mahafinaritra mihitsy aloha raha ny fitazana azy hita ho finaritra ihany koa ireo mpitondra fanjakana ambony ny filohan'ny tetezamita sy ramatoa mialy rajoelina izay hitantsika amina fitafiana mihaja dia mihaja ary ho an'ireo pahay ny lamaody moa zany dia miendrika amin'itony lamaody avy any Eropa itony zany lamaody ampiasainy zany ho an'ny vehivavy moa zany ny lamaody dia malalaka ny azy lamaody rehetra tiany ho ampiasaina indrindra fa amin'ny fotoan-dehibe tahaka izao. Hitantsika eto moa zany asehoan'ireo ankizy Bertrand Ranevimanana mifandihy avy eto anivon-tany ny hira gasy moa zany latsitanana mandeha ny latsitanana ny disoroka zao mbola tsy tazako teo mon colonel fa ny latsitanana efa nandeha teo ihany koa lasa manao faribolana indray izy ireo amin'izao fotoana izao miendrika soratra io raha fitazana azy eto miendrika soratra raha fijery azy eto asa na inona no ambarany ty sorady asehoany ety alohantsika hiaraka hamantatra azy. Inona no asehoan'izao tsarotsarotra ihany mamantatra azy eo aloha. Sorady ataon'izy ireto moa zany ny fanehoana ny fahazavana ho an'ny Madagasikara zany hoe ny fanehoana ny eo amin'ny diavolana sy ny masoandro mibalika ho an'ny malagasy izay firarintso ho an'ny vahoaka malagasy ray aman-tolo mba azo an'izany masoandro mibalika zany hivoahan'ny firenena ao anatin'ny krizy. Bertrand zany hoe kisarina faribolana nataon'izy ireo dia voazara efatra mazava zany njarena efatra mazava zany faribolana izany ary raha ny fandaram-potoana angamba dia vita ny anjaran'ireto tanora reto ary dia manao ny fihetsika
fanaovana veloma manofaofany tanana ny pijery makasitraka izany etsika natao ny tanora izany ary mivoaka miandalana izy ireo hiditra amin'ny fandaram-potoana manaraka tsika ry zareo anivon'ny gendarmerie pirenena no hiditra anao an'ilay fampisehoana fahaizana mikasika ny fahaizana mamily ny moto inona tokoa moa zany no tena toeran'ity moto ty ho anareo zandary eny namana Bertrand Nevemanana efa voalaza teo moa zany fa mampiavaka ny fandraisana anjara ny gendarmerie pirenena amin'ity taona ity ny fampisehoana ho ataon'ireo ampitaingina moto raha fantatsika tsara dia manana ny maha izy azy izany motara zany na ny be moto no afantarantsika azy ny betsiny maro moa zany dia mahita azy eny ny antom-posiany motara zany dia manao ny andraikitra eny amin'ny lalam-pirenena fanajana ny fotodrafitrasa eny amin'ny lalam-pirenena zany ao anatin'izany ihany koa ny fanajana ny fitsipika amin'ny fehiny fifamoivoizana ny fampiarana izany lalàna amin'ny fehiny fifamoivoizana zany ny fanajana ny toetry ny fiarakodia ary ny fandrindrana ny fivezivezen'ny olona sy ny entana eny amin'ny lalam-pirenena ao anatin'izany ihany koa dia mandray anjara tanteraka amin'ny escorte zany présidentielle na ireo manam-pahefana ambony eto amintsika ireny motara ireny hitantsika manao ouverture de route sy manao escorte reny ireny zany zavatra rehetrarehetra zany dia andraikitra apetraka amin'ny be motona ny motarany gendarmerie pirenena handray anjara amin'ny matso izy androany saingy mialohan'ny matso rehetrarehetra zay rahantsika afaka kelikely dia ny fampisehoana ny fahaiza-manao an'ireo mpitaingina moto reo zay marina fa zandary aperina azy avokoa misy film zany zao reo moto ampelantanany zandary zany hoe ny tena isan'ny moto atsika eto zany misy firy zany izy ireo ny isan'ny moto-ny zandary zany raha atambatra misy moa zany ny efa teo aloha dia misy ny tateorina dia matratra eny amin'ny eo amin'ny valopolo zany ny moto ampelantanany zandary amin'izao fotoana izao ary ny tsara ho fantatra ihany koa 20 ny toerana misy ny brigade de sécurité routière eto Madagasikara raha ho tanisaina ahitana an'izany eto Antananarivo mazava ho azy any Antsiranana Sambava Nosy Sy Ambanja Antsohihy Mahajanga Maivatanana any Moramanga Brickaville ao Toamasina Arivomamo Ambatolampy Antsirabe Fianarantsoa Ihosy Farafangana Toliara ary Miandrivazo ny farany vao napetraka moa zany dia ny Farafangana sy Miandrivazo reto ary ny Antsohihy zany somary zandrindrandriny taty-aoriana zany ny mametrahana ireo brigade de police de la route reo na brigade de sécurité routière zany ny filaza azy amin'izao fotoana izao dia anaraka ny ataontsika hoe fampisehoana manokana ho ataon'ny ireo mpitaingina moto miaraka amin'ny moto moa zany mazava ho azy eto amin'ny kianja Mahamasina isika zany hoe sambany aloha zany no misy tahaka ity hatramin'izay fa tena mba hafa mihitsy zany inona no tena hoe antony nanomezana toerana manokana anareo sahala amin'izao zany satria azo lazany hoe nomena ny toerana manokana nareo misatatra ny lanonana eto lieutenant Razandrinirina Njokiny hoanao re zay indrindra satria raha ny fahitantsika azy dia hoe eny amin'ny lalana pera zay no ahafantarana be moto fa maro ny zavatra zany efa hitantsika maingy amin'izao fotoana izao zareo ny mitarika izany moa dia ny lieutenant Razafy Mampiandra Fredson izy hitazantsika izany mialoha zany ny fihetsika ho ataony zareo voalohany zany amin'izao fotoana izao dia fiarabana ny autorité milahatra zany zareo amin'izao fotoana izao dia maka ny toerany miarahaba ny autorité lieutenant Razafy Mampiandra no mibaiko izao etsika izao fa ao anatin'io mpandray anjara io dia misy kapitena anankiray ny kapiteny Rakoto Mampianina Rija Alberto izay anisany angadina ananana vinahitana mandray anjara mivantana izy amin'ity fampisehoana ity izany kapitena Rakoto Mampianina Rija zany dia nivoaka tamin'ny 111e promotion tamin'ny motard sy intervention tany Fontainebleau tany France zany tany amin'ny 3 arivo tany hoany ity zany ny lieutenant Razafy ntsika mandeha mitokana Razafy Fredson izay anome ny toromarika amin'ny fibaikoana ny motard manao fampisehoana amin'izao fotoana izao mazava ho azy ihany koa fa manam-pahaizana manokana ihany koa ny lieutenant Razafy Fredson satria tamin'ny 117e promotion tany Fontainebleau ihany koa izy no nivoaka
mikasika ny fifehezana sy ny fitondrana ity moto ity. Ireto moto reto dia grosse cylindrée, zany hoe plus de 750 cm cube. Ary ny karazana ampiasaina dia ny Honda sy ny BMW. Ny Honda moa dia milanja 700 kg. Ka inona ry zany ty ataony eto ity zany zao satria toetra mipetraka ery amin'ny piste fiazakazany ery le moto, inona zany tena sehony zareo eto zao? Ty zany no mibaiko ny zareo zay anatanteraka ny fampisehoana zany ny lieutenant Razafinapandra amin'izao fotoana izao. Izy no manome ny toromarika. Dia hoarahantsika zany fampisehoana zany, fampisehoana voalohany zany fakingana. Zao fampisehoana voalohany zao zany no slalom à 4 cônes io zany. Vitesse première no ampiasaina amin'io, allure moyenne. Milanja 700 kg ny Honda ary ny BMW kosa 950 sy 700 kg zany efa ho atsasa-taonina eo zany ny lanjany reto moto zay ampiasaina amin'izao fotoana izao reto. Sarotrarotra ihany mitondra an'izany, indrindra sanatria ny mianjera eo ambonin'izany dia somary mafimafy efa manana ny teknika fifehezana an'izay reo fialana amin'izay. Ampy zany raha lazaintsika fa ny fiofanana ny entraînement azon'izy reto dia lazaina ampy, ary raha sanatria ary misy ny fianjerana dia fa nianarana ihany koa ny fifehezana izany hoe rehefa mianjera mba ialana amin'ny ataontsika hoe faharatrana zany na ny fahavoazana mafy. Ny vitesse maximum amin'izy ireny moa zany ny ataontsika hoe ny afainganam-pandeha tena faratampony zany mahatratra firy moa zany ny lieutenant? Ny Honda zany dia 180 km/h zany no farany, fa ny BMW kosa zay milanja atsasa-taonina dia 240 km/h ny afainganam-pandehan'izy ireo. Zany hoe dia afaka tena mitroika mihitsy zany ny kapiteny Rakotomampianarija Alberto mitaingina amin'ny sisiny. Zao zany fampisehoana iny le niresahako teo ao anatin'ny mpandray anjara izy manana fahaiza-manao manokana tany ampitan-dranomasina mikasika ny fitengenana sy ny fifehezana n'ity moto ity. Zao zany raha amin'ny teny vahiny ny filaza azy dia maîtrise de conduite et maniabilité avec perfectionnement, zay ny filaza azy zany. Zany hoe ny fahaizana mifeny familiana an'itony fiarakodia kodiaran-droa. Zay no lazana azy itony satria sokajiny fiarakodia ihany ny moto fa kodiaran-droa zany izy raha anatin'ny raha fomba filazan'ireo manam-pahaizana mikasika an'izay dia zao zany miverany amin'ny base de départ jerevana ety mandeha izy ireo dia afaka manakana fiara, afaka manao geste zany fisakanana fiara, fieretena fiara any amin'ny police de route na dia vitesse mpandehanana zany dia afaka manao zay. Zany ny fahaiza-manao zareo zany mitsangana tsy mitazona guidon. Hitantsika amin'izany moto mavesatra dia mavesatra zany efa vita ny zavatra ohatr'izao dia ilana fahaizana manokana, ary marina ihany koa fa ireto mpandray anjara zany dia notsongaina ihany koa na samy mpitaingina moto samy mahay fa anisan'ny notsongaina zany teto mandray anjara amin'ny matso androany teto. Ny fidirana mpanamory moto moa zany eo amin'ny zandary zany misy ataontsika hoe critère na sivana manokana mihitsy ve sa inona? Misy sivana fa aleo aloha zany considerentsika zany zao démonstration zao zany izao slalom à 8 cônes zany zao. Hitantsika mbola cadence moyenne zany no atao hoe nahazo lazaina hoe lente ialana amin'ireny obstacle madinidinika ireny. Avy eo moa dia hisy cadence rapide zany hitantsika aminazy io. Eny namana ao anatin'izay no nametrana fanontaniana maleko azy hoe ahoana ny fidirana ho motara zany. Reto zany dia mazava ho azy fa zandary nianatra tamin'ny sekolin'ny zandarmarim-pirenena voalohany dia efa atao anatin'ny asa zandary zany no misafidy dia mazava ho azy fa tsy maintsy manana permis moto zany farafaratsiny. Zay zany anisany critère andehanana misafidy dia misy ny fanadinana atao. Ty zany ny kapitena Rakotomampianarija na dia mitondra moto aza dia afaka manoratra izy mandray relevé infraction zany mandray matriculation automobile ohatran'izay zany dia afaka manoratra izy na dia tsy mitazona guidon. Talenta manokana moa zany izy iny sa hoe tokony afehan'izay daholo izy rehetra reo? Eto Madagasikara dia misy fifehezana sy fianarana fitondrana moto fa izy zolary ro manamboninahitra officier zany hoe ny kapiteny Rakotomampianarija ilay nandalo teo sy ny lieutenant Razafinapandra dia tany France ry zareo zany. Dia zareo zany anisany nivohy sy nitondra an'izao fahaiza-manao zao teto amintsika zany anampianarina andreto zandry ao amin'ny Toby Fort du Sel moa zany na lieutenant colonel Moady sy Andriamasoura no fiofanana an'ireny fitondrana moto ireny.
dia ataontsika hoe feno zay fanazavana zay hafa ndray zany fihetsika mbola ny kapitena kotomampianina ihany amin'ny sisiny izy kapitena kotomampianina kotompianina rija no mifehany zany fitondrana fa moto zany amafiziko ihany koa zany fa mikasika amin'ny andreto fianarana andreto moto rehetra zany dia tsy vitany hoe mianatra mitaingina moto fa mianatra ihany koa mahakasika ny lalàna mifehny fifamoivoizana ny iarovana ny lalam-pirenena zany ary ho hitantsika rehefa avy eo ary fa afaka mampiasa basy zao zany allure rapide ialana amin'ny obstacle madinidinika na dia en pleine vitesse aza ny filaza zany amin'ny teny baika atao évitement zay zany lazana azy ny ramana Bertrand ny fanamina tsaro marina ihany koa fa hitantsika zany fa protéger zany raha zay no azo lazana azy amin'ny blouson matevina ny casque ho an'izay mitaingina misy ihany koa ny protège tibia ny ranjeritra rehetrarehetra zany dia fantatsika fa ampiasaina amin'ny fitondrana moto sahala amin'izao ary mandeha mafy mihitsy izy ireo amin'ilay fampisehoana ataony ny vitesse troisième zany no entina mafimafy fa amin'le izy mihodikotina eto amin'ny connetre zany première no ampiasaina amin'ireny nandritra ny fiomanana amin'ny fety ihany ve no niarahan'izy rehetra an'izao sa efa saratra efa mipetraka amin'zareo ao anatin'ny rehefa manao stage motara zany dia ao anatin'ny stage zany ny hetsika ohatran'izao ataon'izy ireo fa lay mitoraka ty moa zany dia nisafiditra zany gendarmerie pirenena mba ho aseho ho fantatry ny olona izany fahaiza manao zany ny gendarmerie pirenena moa dia anisan'ny manana andraikitra lehibe dia lehibe eo amin'ny fitandrona ny filaminana tsy ny eto andrenivohitra ihany fa ny any ambanivohitra afakely zao narantsika zany amin'ny boîte à gants zany lazana azy mbola ny kapitaine Rakotomampianina ihany zany hitantsika miavaka no namany miavaka no namany satria dia naharitra dia naharitra zany ny tany amin'ny taona 3 izy no tany ampitananomasina niofana mikasika ny fitengenana an'io moto io sy ny fivezana azy ny filamatra moa zany eo an'zareo dia hoe ny olona no mifehy ny fitaovana fa tsy ny fitaovana no mifehy ny olona zay ny antony hitsanganany zany hoe raha misy ny fotoana tsy maintsy hitsanganana ny ambony moto dia tsy maintsy hotaterahana antony mety ilana raha manao escorte ty zao hitantsika ty aloha zany resantsika ty zany ny atao patrouille en binôme misy fifampitokisana eo zany zay ombanao dia ombako zay zany azo lazana an'izao ary dia misy renfort zany tonga avy ny afara mbola ny kapitaine Rakotomampianina iny ny renfort avy eo afara iny tsy misaraka izy ireo mitovy ny vitesse na dia fantatsika fa amina obstacle amina toerana teritery dia tsy mifanary zany ireto zandary zay manao ny fampisehoana démonstration zao voalazanao teo nisy fanontaniana hoe le mitsangana ay raha manao escorte ianao na manao voyage lava ka visana dia afaka hoe makainina zany amin'ny alalan'ny fitsanganana fa tsy manapaka ny fandehanana zay zany no ilana n'le mitsangana dia amin'izay afaka ny mety mba manala ny avizanana any amin'ny lohalika sy any amin'ny rehetrarehetra any zany somary mitsangana kely ianao zany zay no angalana azy vita ny ampahan'izay inandray ny ampahany manaraka mety iseho mbola ao anatin'ny fampisehoana ataon'ireto motara reto ihany zany tsika iverina amin'ny toerany izy ireo ary ny zavatra marina ihany dia misy resaka intervention zany izay azo lazaitsika fa tsy mbola fahita hoe ahoana ny mitaingina moto ny sady mitondra basy afaka sady mampiasa fitaovam-piadiana zany na dia mitaingina moto azy hitantsika ao koa zany mbola ataon'ny kapitaine ihany zany hoe ahoana ny fitingenana moto zany hoe freinage rapide zany na freinage d'urgence zany dia anisan'ny zavatra goavana dia goavana ahafahana mandrefy ny fahaiza manao an'ireto motarany gendarmerie pirenena ireto rahantsika indray zany ny fampisehoana manaraka izy ty moa zany dia ny moto hoe mpitondra azy ary araka nambarany lieutenant teo dia ny moto no tokony fehesina fa tsy ny moto mihitsy no ifehny olona zay mamily azy ary anisan'ny zava-dehibe zany amin'ny fifehezana tsy ny moto ihany moa zany fa fitaovana rehetra mihitsy zany dia tokony ho fehezina tahaka izay zao dia tazantsika ny lieutenant Rakotomampianina sy ny kapitaine Rakotomampianina izay manatrika eto atsika eto amin'ny tribune centrale amin'izao fotoana zao reny zany le freinage d'urgence ny hoe mandeha mafy ianao dia mitsanona tampoka hitantsika fa tsy misy zany hoe fisalasalana eo amin'ireo fa matoky tsara ny vahay zany ary matoky ihany koa ny fitaovana entiny
ary ilay fitaovana koa fitaovana zay mazaka tsara an'izay satria tsy ny moto rehetra no mety ahafahana manao an'izay satria misy dika ny gendarme toa mampiasa karazana moto tahaka tony. Zay indrindra raha Bernard zao nanandriamanitra tsara ny andro fa raha ataontsika hoe mando nisy orana na herika aza dia efa sarotra na mitateraka an'izao teto amin'ity toerana ity satria fantatsika ihany zany moto fa somary carrosserie vatana fa zay no mazana azy. Namana sujetara le miaro soja somary mangingina kely izy tato ato rehefa avy eo anao manony amin'ny teny frantsay ihany inona no azonao sahirana ka dia lasaritsika ty zany fampisehoana farany ty zany fampisehoana farany izay rahantsika zareo fa miaraka izy maromaro intervention zany no ilazana azy izy amin'ny hoe amin'izao fotoana zao dia miomana misy manao triple montée zany ny mpitaingina moto dia misy ny mitondra fitaovam-piadiana ahafahana mampiseho fa na dia eny an-dalana aza dia azo ampiasaina raha misy ny embouteillage misy intervention maika dia azo ampiasaina moto na ny docteur dia azo entina amin'io na ny procureur raha ataontsika hoe misy zavatra ilana tsara any amin'ny toerana andehanana zany dia azo entina amin'ny moto ka amin'izay fotoan'izay dia misy ny mitondra fitaovam-piadiana ho hitantsika aseho eto zany amin'reto fahaiza-manao ny motarany gendarmerie-pirenena ireto. Zany hoe fampisehoana talenta ihany izy eto fa rehefa eny amin'ny terrain rehefa zany hoe rehefa eny akalamanjana eny amin'ny toerana izay isinony hetsika zany na ny opération dia tsy maintsy atao zany ireny rehetra ireny mba ahafahana manatotosa antsakany sy andava ny iraka izay tanterahana eny amin'ny asa izay sahan'izy ireo eny ny gendarme zany dia manana ndraikitra manokana amin'ny fanarahana ny fiantohana zany ny ain'ny mpandeha eny an-dalana eny iny lay fanaovana n'ilay sécurité routière ary izy ireo no manao ny fanamarinana ny ataontsika hoe ny taratasy ho an'ny pirenena hoe iza marina ny olona ny an-dalana eny manahoana marina ny ataontsika hoe ny taratasy natao taratasy mikasika ny fiarakodia iray ara-dalàna ve zany zany rehetra zany dia fiantohana ny ain'ny mpandeha zany ohatra manaraka n'izay fampisehoana faran'izay tsika misy ny mitondra kalaknikov zany izay fantatsika tsara fa mitsangana izy dia misy manao appui avy eo afara sûreté arera mijery ny avy ety aoriana zany zao zany hoe fomba fampisehoantsika ary dia na tokana ary na anankiray dia afaka mitondra basy ihany koa mitondra dokotera zany zao hitantsika zao lay manao secouriste zany lazana an'izao raha fotsifotsy lay manao fotsifotsy lay manao fotsifotsy zany zay no fahafantarantsika azy ny akanjo mampiavaka azy iny dia zany ny fampisehoana izay mamara-parana azy izay mbola fampisehoana mitsangana izy manao veloma ihany koa moa zany mazava ho azy satria dia vahoa mamara-parana nyty fampisehoana miavaka ataon'ny gendarmerie-pirenena ity dia nafinaritra tokoa l izy ary tena mahaliana tokoa l izy lieutenant razandry Nirinjoky ny honoré izay napy tamin'ny ataontsika hoe fanazavana mikasika ny fampisehoana manokana na ny fakingana nataon'ireo mpanamory moto teo livon'ny zany ny capitaine Rakoto Mampianina-Ritsy atsika manarana azy azo fotoan'izao manao saloha izy tsy mitazona aketo mihitsy fa dia tatsika matianina tanteraka zany zay milazana azy amin'izany fitondrana sy ny fifehezana ny moto izany dia vita zay ny amin'ny moto miandry ny fanombohan'ny matso lehibe isika ary ataontsika hoe ao anatin'ny filaminana tanteraka ny eto amin'ny kanja be ny Mahamasina raha araka izao tsy baolina kitra aloha natao eto satria mikanja be zao no hitantsika hoe misongadina eo amin'ny fahitalavitra ny télévision malagasy ery ny lampiazo izay andraisana ihany koa ny lanonana raha ariva aloha ny raim-bao mandrampanomboky ny matso colonel manahoana no hoendriky nyity matso izay atao eto ity zao vita moa zany zay ny fampisehoana nataon'ny mpianatra avy eo amin'ny lycée moderne ny Ampefoloha sy ny ao amin'ny mpitaingina moto ny gendarmerie-pirenena ankehitriny-tsika zany dia anomboka iroso amin'ny matso lehibe zay ataon'ireo vonjy-tafika eto amin'ity kianjan'ny Mahamasina ty ampatsahivina atsika fa misy eo amin'ny 7 sy 700 sy 4 ireo mpandray anjara amin'ity matso lehibe zay atao eto Mahamasina ity Bertrand Ranavimana dia hitantsika zao fa dia tomefy ny eto amin'ny tribune centrale
izay toerana misy ireo manam-pahefana ambony eto amin'ny firenena ary filohan'ny tetezamita mitazantsika ao ao ihany koa ireo lehibe ny androm-panjakana samihafa injay ary ny mozika ho an'ireo mpitsoka mozika ny gouvernementa izay hisatatra ity matso ity. Dia manomboka ary ny matso ary manomboka miditra eto amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny mpitsoka mozika ny gouvernementa. Inona filazany reto fanamiana manokana anaovany reto? Ty fanamiana anaovan'ny mpitsoka mozika ny tafika malagasy ity moa zany ny atao hoe tenue d'apparat ny mpitsoka mozika. Hitantsika amin'izao moa zany fa mandalo eto miditra manoloan'ny tribune ny mpitsoka mozika ny tafika malagasy izay eo ambany fibakon'ny kapitaine Andriamiaro Soa Jean-Claude. Ny alohan'izy ireo moa zany dia misy an'ilay manipitsika n'ity karazana tena vy ity dia ny sergent chef Rafika Tsoanjanahary Jean Paul antsoina amin'ny teny vaky hoe tambour major ary izy no misantatra amin'izany matso lehibe izay ataony tapika mpitsoka mozika ny tapika malagasy izany. Izy ireo ihany moa zany no mamorona an'ireo feokira sy mozika ampiasain'ireo sa ny feokira izay ampiasain'ny tsofin'ireo mpitsoka mozika ireo moa zany dia ireo manam-pahaizana manokana ao amin'izy ireo ihany koa no mamorona azy satria ireo mpitsoka mozika ireo dia nanaraka fiofanana manokana tany amin'ny conservatoire tany ampitan-dranomasina mikasika ny fitsokana mozika. Dia manahoana mikasika an'ireto mpitsoka mozika ny gendarmerie pirenena reto firy zany izy ireo zao miakatra? Valo amby efapolo mirahalahy zany ny mpitsoka mozika ny gendarmerie pirenena izay mandray anjara ny fanafanana n'ity matso ity. Ny lehibe mifehy izy ireo moa zany dia lieutenant Raoul Mangandrina Iarinaivo ary hitantsika teo ihany koa ilay mitondra ny tena lava tambour major araka ny voalaza teo dia ny gendarme principal de première classe Yves Robert. Tsara marina fa iny tena iny zany dia ray metatra sy telopolo ny halavany ary milanja 500 sy 700. Fahaizana manokana ary fianarana manokana no ahafahana manao azy ireny. Zany le kanaovana battre mesure moa zany no alalany ny tsotra zany. Dia misy ihany koa moa ny chef muzika ny gendarme principal de classe Rasolofo Zakary John zay mikasika mpitsoka muzika ny gendarmerie pirenena zay eny Fort du Chêne no misy azy na ao amin'ny toby lieutenant colonel Moatsy Andriamasoa. Ary ohatra tsy nisy an'le mozika be mamatotra mitsoka azy iny to ohatra tsy nisy an'iny intsony nakaizy iny lieutenant ohatra tsy hita intsony. Misy fanavozana ny fitaovana zany efa misy mozika tsy dia lehibe manao ahoana zany le mamatotra iny matso tena mahalinay tambola kely le mijery défilé ohatra zao dia misy an'le mpitsoka mozika le afatotra le mozika iny miditra ao anatiny zany ny alalantsika azy moa zany amin'ny ankapobeny hoe basy mozika basy zany lazana azy fa noho ny fahatsanan'ny fitaovana zany dia na ny mozika kelikely dia afaka mahasolo ny feon'ireny mozika ngezabe reny. Ny mpitsoka mozika ave zany eo moa zany ianareo mirahalahy samy anaty filalindra mpitsoka mozika ave moa zany dia manaraka tanteraka ihany koa ny fomba miaramila sa malalaka izy ireo eo amin'ny ataony? Manaraka tanteraka ny fomba miaramila satria miaramila izy ireo aloha zay vao mpitsoka mozika ka ny fanarahana ny fitsipika sy ny fanarahana ny lalàna miaramila dia tsy maintsy ataon'izy ireo miantrany eo ampovoan'ny kianja moa zany ny kapitaine Andriamiaro Jean-Claude izay mibaika an'ireo andihana mpitsoka mozika ny avy eo amin'ny tafika malagasy sy ny avy eo amin'ny gendarmerie pirenena ireo. Manana ny andraikiny manokany reto mpitsoka mozika reto Bertrand Ranaivomanana eo ny fanomezam-boninahitra ny fanomezam-boninahitra ireo lanonana isan-karazany na ny mirendre honneur ozy izy sika amin'ny teny vahiny. Mandray anjara koa amin'ny fitsenana ireo manan-kaja avy eto toerana sy avy any ivelany izay tonga mitsipika ny firenena izy ireo. Manome fiofanana sy manomana ireo mpitsoka mozika amin'ny tafika na ny gendarmerie pirenena any amin'ny faritra samihafa eto anivon'ny nosy. Eo ihany koa ny andraikitra avo amin'ny fanandratana ny voninahitry ny folalindahy malagasy amin'ny ankapobeny ary manatantana ny lanonana miaramila isan-karazany toy izao atrehintsika eto Mahamasina izao.
marina zay mo colonel fa dia anisany asa raisy ny zandarina ny pirenena na ny mpitsoka amin'izika ny zandarina ny pirenena ihany koa zay voatanisa teo zay a fa ny any mampiavaka azy kely dia ho ny zandarina ny pirenena manokana zany dia azahoana galona ihany koa azahoana galona ny fitsofana amintsika izany hoe ireo dia mianatra mpianatra ho zandary tany amin'ny sekoly fa rehefa vita zany ny fiofanana ka efa amperinasa dia misafidy ny mpitsoka amintsika ny zandarina ny pirenena fa tsy hoe avy amin'ny ramilsona besigara ohatra dia zay no nivadika ho zandary ndra izy nampitsoka amintsika fa fahaizana manao manokana zany a no entina atao amin'ity fitsofana amintsika aty zay azo lazaina fa maharitra ny fianarana izany sady ary fomba ihany koa amin'izao fotoana zao a raha ny fitaovana na dia atao hoe vitsivitsy aza tsy maintsy ny avaozana zay zany nazo lazana azy tamin'ny titante nisy ny fanavaozana ny zandarina ny pirenena manokana ihany koa moa fortozerina misy azy dia fantatsika fa manana ny pereloir ilay orchestre zany dia mazana ao amin'ny mpitsoka muzika amin'ny misy azy ireo manomboka tanteraka amin'izao fotoan'izao ny match lehibe izay atao eto Mahamasina Jean Bertrand Ranaivomanana hitarika izany match izany a ny général de brigade Razafimanatsoa Samuel Jean zay mifehy an'ireto volotafika rehetra zay manao match androany reto ny général de brigade Razafimanatsoa Samuel Jean dia avy eo amin'ny dia izy no lehibe ny vonitsy taitra ny tafika malagasy raha tsy aiza teo fotsiny taparan'izany vonitsy taitra ny tafika malagasy izany dia ny voalohan'ny volana desambra 2017 niforona ity vonitsy taitra ny tafika malagasy ity izay ahitana régimenta 5 eo anivon'ny tafika malagasy zany hoe ao ny régimenta voalohany platsaka amin'ny elinaina na ny premier RFI Elivato ao ihany koa ny avy eo amin'ny deuxième RFI na ny régimenta ny mpanao viverniaina an-dranomasina na ny régiment de fusilier marin commando avy any Antsiranana zay manana ihany koa ny centre d'entraînement au débarquement au Cap Deco eo fahatelo ny régimenta Tafondro Mavesatra na ny ralina Imeritsatosika ny régimenta Tafondro Aranabakabaka na ny R3A etsy Betongolo ary ny régimenta ny Antsipoana avy eo amin'ny etsy Artahibe colonel amin'ny fotoana inona eto amin'ny firenena moa zany izy ireo no etsehana satria raha nanambarana ao azao dia tena ataontsika hoe lay andro desako tena voalamitsy desana marina tokoa zany Bertrand satria ny ity vonitsy taitra ny tafika malagasy ity zany no ahitana n'ireo elita ozisitsika na ny olomanga na ny vondrokery na ny vondrotafika izay tena manana ny andraikitra manokana eo amin'ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny maharaitra ny benana ny firenena malagasy eo ihany koa ny andraikitra izy ireo moa zany amin'ny fiarovana ny faritra rehetra maiza maizako Madagasikara manampy amin'ny famonjena raha misy loza voajanary ary manday anjara amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana sy ny fandaminana ny korotana misy eto amin'ny firenena ao anatin'izany ihany koa ny andraikitra vaovaon'ny tafika malagasy Bertrand Ranaivomanana izay andraikitra mikasika ny fandraisana anjara amin'ny fandriam-pahalemana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na ny famerenana ny fandriam-pahalemana eo ambany fiahian'ny firenena mikambana na ny firaisambe afrikana dia raha tsiketo zany ny lehiben'ny vondrotafika ny général de brigade Razafimanatsoa Samuel Jean zay vao rovolana moa nandraisany an'ity fibakona an'ity vonitsy taitra ny tafika malagasy ity ary le tena anisan'ny zava-dehibe ho azy zany anisan'ny tantara lehibe ho azy zany eo amin'ny fiainany teo anivon'ny folo alonda satria ny fomba amin'ny toerana lehibe no ametrahana ny folo alonda azy amin'ity nanonana fametrahana ny fetim-pirenena ity tsahivona ihany fa ny fankalazana ny tsigeritaona fa 16 ny fahaleovan-tena ny Madagasikara miaraka amin'ny tsigeritaona fa 16 ny folo alonda andray ny fibakona zany izy zany eo zany ny colonel raha azoko tsara mandray ny fibakona izy zany a tonga amin'ny toerana ibakona an'ireo mpanao match rehetrarehetra zany a ny colonel ny général de brigade Razafimanatsoa Samuel Jean
zay lehibe indrindra amin'ireo mpandray anjara rehetra. Efa tazantsika manangasanga ihany koa amin'ireo anivon'ny mpianatra manam-boninahitra avy any Antsirabe izay mamindra milanto tsara miaraka amin'ny fanamiana izay mampiavaka azy pataloha mainty, akanjo ambony izay miloko manga tanora izany akanjo izany, eo ihany koa ny kaskety fotsy izay mampiseho ny maha-izy azy satria ireto izany no ataontsika hoe hoavin'ny folo alin-da malagasy atsoatsy. Miaraka amin'ny mpitantara eto ihany koa ny avy eo anivon'ny akademie militaire ny kapitaine Rabiatsou, inona no azo lazaina mikasika an'ireto andiany manokana an'ireto? Misotranao Bertrand na fiteny ny akademie miaramila Antsirabe moa zany dia fitoerana fifanana no manam-boninahitra izay niforona araka ny titim-panjakana anarana fahena ambinipolo tsipika 2 tamin'ny folo Mey 1970. Raha isana zany isan'ireo manam-boninahitra voaka teo amin'ny sekoly hatramin'izay dia misy araka ny 20,970. Ary ankehitriny zany ireo mpianatra manam-boninahitra izay mbola mandalo fifanana dia miisa 4,900. Inona no azo ambara manokana reto zao misy enina zao reto mitondra n'ilay fanevina. Zao zany zao dia mandalo eto alohantsika ny akademie miaramila Antsirabe izay tarihany Général Cotonina Léon Jean Richard. Ary tazantsika koa zany amin'izao ny fanevan'ny sekoly izay misy ny tarigetra ho an'ny tanindrazana. Io zany zao ny Généraly Cotonina Léon Jean Richard izay komandiny sekoly ankehitriny. Manaraka azy io moa zany ny fanevan'ny sekoly izay eto mpianatra manam-boninahitra Ravelo manotrona Miron Xavier amin'ny amin'ny vatana 730. Ina moa zany zao no tena dikan'iny manondro amin'ny sabatra iny zany no tena dikan'iny. Raha mitondra sabatra moa zany raha manao défilé ohatran'io na amin'ny commande dia le fanondrona amin'ny sabatra araka izay teneninao teo zany iny no salut. Zany hoe iny zany mariky ny salut zany. Araka ny fantatra ihany koa anivon'ny akademie miaramila Antsirabe dia toa misy vahiny toa mandratro fianaranao, misy firy izy ireo tamin'ity taona ity no mandratro fianaranao zao. Marina tokoa zany monsieur Bertrand, ity sekoly iratsam-pirenena manana lazany tokoa ny akademie miaramila ary nanomboka tamin'ny andian'ny fahatelo dia nandray mpifana avy amin'ny firenena afrikana rahalahy miteny frantsay ny akademie toa ny Niger, ny Sénégal, ny Congo sy ny Burkina Faso, ny Tchad sy Benin, Gabon ary Comores Togo. Ankehitriny dia misy teratany vahiny 7 ao amin'ny akademie miaramila ankehitriny. Anisan'ny zava-baovao ihany koa ny fandraisana ny vehivavy teo anivon'ny akademie miaramila ary tamin'ny heritaona izay toatra nefa nisy concours, nisy ny fananana ary tamin'ity taona ity izay mbola tsy lasy moa zany fa amin'ny volana Jolay ngamba no fahitako azy fananana manaraka izay kapitaine. Ny fifanana manaraka moa zany zay première phase zay ho avy amin'ny tapatapaka volana Jolay. Misy firy ny vehivavy no efa ao anatiny. Nanomboka tamin'ny 4 tokoa dia efa nandray mpifanao manam-boninahitra ny akademie miaramila. Ary ankehitriny dia misy vehivavy 30 izay mandray anjara amin'ny matso eto alohantsika amin'izao fotoana izao. Misy lazana azy manokana ve ty fomba famindra ty kapitaine tao anatin'ny fotoana fomba famindra misy dikany manokana ve izy? Le dikany manokana angambany tsy dia hoe misy dikany manokana fa izao famindra izao zany dia noraisin'ny folo alin-da malagasy nanomboka tamin'ny taona 570, zany hoe miaraka amin'izao fitondrana ny baso rehefa nanomboka niditra tamin'ny firenena sosialisma ny firenena malagasy dia nandray an'izao fomba fitondrana basy sy ny fomba famindra izao. Ary io moa zany samy firenena rehetra samy manany fombafombany fa ny hoantsika malagasy zany dia izao zany no famindra no raisina.
zao zany dia mandalo ataony lohantsika dia miatrana ireo ataontsika hoe mpiatro anivon'ny akademia miaramila miaraka amin'ny fanamina izay raitra dia raitra zato pataloha mainty tsipika mianambo miaraka amin'ilay akanjo manokana izay any amin'ny akademia any ngamba zao mitako hoe manana fanamina salamire mitovy amin'iny ihany ny mitsoka mizika saingy ny lokony samihafa ary dia eto misy manamboninahitra iray indray zao avy amin'inona zao izy io colonel zao zany zao ditantsika mazava tsara amin'ny fahitalavitra ny andiany resa-pidina fa valambe folo izay tarihan'ny commandant Andriamora Jomalala ireto andiany ireto moa zany dia hitambarany ireo miaramila zay efa niasa manao fifanana mpianatra ho manamboninahitra ao amin'ny akademia izay misy miaramila ary misy gendarme ihany koa zany hoe izy ireo zany manamboninahitra lefitra no manamboninahitra lefitra zany izy ireo dia mifanina hivitra atao amin'ny akademia ary voaray mpianatra mo manamboninahitra ny faharetan'ny fifanan'izy reto ao moa zany dia roa taona dia hitantsika manangasangavany koa ny andiany manokana fa 9 izay atanany chef de brigade vehivavy voalohany ao amin'ny akademia miaramila dia ny metinao avanatsoa izany ao amin'ity andiany ty moa zany amin'ity mandia manokana ty moa zany dia ahitana ireo mpianatra manamboninahitra spécialiste zany hoe dokotera misy ingénieur ao anatin'izy ireo izay misy asa roapolo moa zany izy ireo ankehitriny ao amin'ny akademia miaramila ary vehivavy ny anankiray ty moa zany le hoe peloton spécial ve zany sa hafa iny peloton spécial moa zany narina amin'ity frantsay aloha moa zany Bertrand peloton spécial fiantsonana azy fa ankehitriny kosa dia peloton de formation de cadre spécialiste no iantsonana azy amin'izao fotoana izao peloton de formation militaire de cadre spécialiste ho an'ny folo-alondahy malagasy sekoly ambony ny gendarmerie-pirenena Moramanga indray no tazantsika amin'izao fotoana izao izay eo ambany fibaikoany colonel Andrianjanaka Anjatosoa commande sekoly izy no mitarika ny matso hitantsika ihany koa ny faneva ny sekoly entin'ireo mpiambina azy ka ny mitondra ny faneva dia ny lieutenant Andrianary Ivety izay hany manamboninahitra vehivavy voalohany ato anivon'ny gendarmerie-pirenena izy moa dia miofana any amin'ny sekoly ambony Moramanga amin'izao fotoana izao ao amin'ny 37e cours d'application des officiers ary evoaka Tsiorolo ary dia voarakitra ao amin'ny tantaran'ny gendarmerie-pirenena zany vehivavy voalohany manamboninahitra eo anivon'ny gendary manomboka mitsatsikely zany zareo anivon'ny gendarmerie-pirenena naona moa zany gendary no nalahatra voalohany misy antony manokana ve eny araka an'izay moa zany satria sekoly ambony raha ny filarina zany amin'ny hoe mahafolo aminday dia ny akademie militaire zany loana indrindra dia sekoly ambony gendarmerie-pirenena indray zany reto tazantsika reto zay efa ny filarina amin'ireo sekoly hitantsika zany ireto porte drapeau sy ny garde drapeau ireo moa dia ny major nareo mendrika ao amin'ny androny zany no mitondra izany mitondra sy miambina izany drapeau izany na ny faneva ny soratra hitantsika amin'ny faneva io dia ny hoe compétence et dignité zay zany ny devise ho an'ny sekoly ambony gendarmerie-pirenena Moramanga zarehetra zao moa dia voarakitra ao anatin'ilay loha hevitra fidina ihany dia hoe ny filaminana sy ny fihavanana antoky ny fahombiazana izay moa no loha hevitra nofidina ny folo alondahy izay nomana ity lanonana ity ary dia arak'izao narahantsika azy zao dia ao anatin'ny filaminana tanteraka izany matso izany ny peloton des officiers no narahantsika teo izay ao anatin'ny 37e se misy togole efatra zany amin'izy ireny zany hoe manamboninahitra niofana ao Moramanga niofana tany amin'ny akademia miaramila Antsirabe dia nisafity no manamboninahitra zandary ny malagasy amin'ireo ary dia any Moramanga no manao an'izay fifanana mahazandary zany ireto indray dia zareo avy ao amin'ny 54e Bepin tsara marina moa zany fa nitondra na ny commandant ensemble ho an'ny sekoly ambony Moramanga dia lieutenant colonel Menosy na Mbina na Melson Mbina Menosy moa zany ny tena anarany alalana azy amin'izao fotoana izao dia
ny sekoly ny zandarmanypirenena ambositra sekoly ny zandarmanypirenena ambositra no taratsika ka mitarika izany dia ny colonel gerreserge commande ny sekoly ny faneva ihany koa sy ny mpiambinazy zany ny colonel gerreserge zany hitatsika zany commande ny sekoly na ny taniketsa ny zandarmanypirenena ao ambositra nasinina moa zany no fepetra ahafahana miditra zandar hiditra ny ambositra ny tanora iray zany inona no maripaizana tsy maintsy anany ny valikandro zany fa dia marina fa manambonahitra ny tondra ny fanevateo dia nisoletana rifo andretsetoay ny fepetra dia mazava ho azy fa salama ara-tsaina ara-batana amin'izao fotoana izao moa dia efa matoditra vehivavy nanomboka tamin'ny ambiny fa 7 izay mandray anjara amin'ny matsoto 20 taona raha kely indrindra tamin'ny taloha fa tamin'ity farany ity ny ambiny fahafitopolo dia efa nahazo mandray anjara ny 20 taona raha kely indrindra 3 taona raha lehibe indrindra raha ohatra moa fa manao fanimpom-pirenena zany na service légal dia afaka miakatra hatrany amin'ny 3 taona dia mazava ho azy ihany koa zany fa misy ny fifaninanana raha ny maripaizana ambany indrindra moa zany dia ny BBC na mitovy amin'izany efa tsara marina fa dia ny akamaroany ireo mpianatra gendarme dia passionné avokoa ary tsy mbola manana passion ho an'ny vehivavy dia 20 taona lehibe indrindra ray metatra sy 9 ny farafahakeliny ho an'ny lehilahy kosa dia ray metatra sy 70 ny farafahakeliny raha tsy ohatra hoe manana fahaiza manao manokana ka ilay zandarmerie zany zany rehetra zany galavana zany mety andeferany zandary any raha ohatra ka manana spécialité zany ianao dia andeferana ihany raha ilainy zandarmerie zany spécialité zany zandreo zany dia efa tazatsika amin'izao fotoana izao ny sirzena Antananarivo ay mbola ny sekoly ambositra zavaty mbola ny sekoly ambositra ihany raha ny fahitana azy moa zany dia mpianatra tokony ho mpianatra no milahatra nefa amin'izao fotoana izao dia efa ireo zandary-mpianatra raha anternasa satria ny ambeny fahafitopolo dia mbola tsy miditra fa ireto milahatra rehetra zany dia ny ambeny fahasivy-ambenimpolo zay tankernasa ahitantsika vehivavy sy lehilahy mitambatra satria mitambatra ny commandement tsy misy ny peloton sailafy manokana zany amin'ny vehivavy efa ela dia ela nandremesana an'izay mozika zay inona no anaran'izay fiokira zay satria anisany rehefa mandeha an'izay dia mahatsiaro foana ny enina amby 20 jono na mahatsiaro tena koa zany anao fa hoe ao anatina raharaha-pirenena miaramila colonel Gilbert le anaran'le fiokira zay ngamba mihitsy dia tena hoe aty amin'ny taranjany tena loatra fa marsa zany zay hira zay fa ny hira zay enitsika manaraka izao zany dia hira fanevany sekoly miaramila pirenena vao fianaratsoa zay manamarika zany fa hiditra manoloana ny tribune andalo manoloana ny tribune manao matso ny avy eo amin'ny sekoly miaramila pirenena avy eo fianaratsoa zay tarihan'ny colonel Rakotarjon Josoa hitatsika manaraka azy avy eo zany ireo mitondra ny fanevan'ny sekoly dia amin'io sainany fanevan'ny sekoly io zany no ahitana ny fanevana devisen'ny sekoly zay hoe fahaizana fahendrena fandresena zany hoe ny fahaizana omba-pahendrena no azahoana ny fandresena firy taona moa zany no ambany indrindra zany ataontsika hoe sokajy taona ambanera ny fitra amin'ny sinity amin'izao fotoana izao moa zany dia 20 taona no zandry indrindra raisina ao amin'ny
sekoly miaramila pirenena. Raha tany am-boalohany dia misy ny fidirana klasy faenina tany aloha tany, fa amin'izao fotoan'izao kosa zany no fanajana ny zon'olombelona sy ny zon'ny ankizy dia ny eo amin'ny klasy faharoa zany na ny klasy de seconde zany no raisina ho mpianatra ao amin'ny sekoly miaramila pirenena. Marina moa zany leprarana fa ity sekoly ity no anisan'ny sekoly ny ela indrindra amin'ny sekoly miaramila misy eto Madagasikara satria dia ny 7 volana may 7 ity sekoly ity no niforona. Izany hoe sekoly zay natao indrindra ho an'ireo zanaky ny mpiady tamin'ny ady lehibe faharoa 14/18. Izany hoe enfant de troupe moa zany zay no nahatonga ny anarana hoe satria ireo nosongaina ho raisinao zany dia ireo zaza navelan'ireo miaramila maty anady tany amin'ny ady lehibe faharoa. Mbola mipetraka foana ny fiteny malagasy manao hoe mandimy ray tsy satra moa zany ny filanja azy satria lehilahy ihany no niraisina tamin'izany dia ireo miaramila ireo tovolahy zany janak'ireo maty anady no raisina tao anatiny. Tany am-boalohany moa zany dia izay no izy dia taty aoriana moa zany rehefa mitombo teny miovanarana isan'andro ary miovatoerana ihany koa satria raha tao andafy-avaratra zany misy azy ireo tany am-boalohany tao amin'ny lapana andafy-avaratra no nandraisana an'ireo enfant de troupe ireo dia ankehitriny dia aoberavina fianaran-tsoa no misy azy. Taty aoriana moa zany ankoatran'ireo mpianatra miofana mba hahazo ny diplôman'ny baccalauréat dia misy ihany koa zany ireo mpianatra ao amin'ny école préparatoire zany hoe navita ny baccalauréat dia miofana roa taona miofana hiditra amin'ireo sekoly ambony eto amin'ny firenena na any ivelany na sekoly miaramila io na sekoly civile tsotra satria anisan'ny andraikitry ty sekoly ity moa zany ny fanomanana olo-pirenena vanina sy manam-paninahitra ho an'ny sokajy rehetra sokajy nasa rehetra misy eto amin'ny firenena. Eo antsika dia miditra indraindra ireo anivon'ny fianarana masekoly fianarana ho manam-boninahitra lefitra ao Antsirabe no nahafantarana azy miaraka amiketo ny sous-lieutenant Boutou Marcel. Mirabanao lieutenant. Mirabanao andimato bertrand Naivina. Iza zao no manatrika antsika eto ity mitondra sabatra ity manoloana mandalo manoloantsika eto zany ny colonel Chaivelo Lalamoza Delphin commande ny sekoly pirenena fanofanana manamboninahitra ndraiky ny tafika dia mandalo aloha ny tribune centrale izy ireo. Manaraka zao moa zany ny fanevany nisoa sy ireo mpiaro zany fanevy zany na ny garde drapeau no ilazana azy. Iza moa zany no anatin'ity sekoly ny manamboninahitra lefitra ity. Ny ao anaty sekoly manamboninahitra lefitra ny tampo dia misy fanofanana maromaro izy ireo misy anankitelo dia ao ny GIE groupement d'instruction numéro 1 dia ao koa ny groupement d'instruction numéro 2 dia ao koa ny groupement d'instruction numéro 3 izay mizara ohatry zao. Ny voalohany dia fanofanana an'ireo mpianatra ho manamboninahitra lefitra zay manao fifaninanana eraky Madagasikara. Ny manaraka an'izay dia fanofanana an'ireo olona efa manana ny galona zay manamafy ny traikevana na ny fahalalana. Ino tokoa moa zany tena andraikitry ny manamboninahitra lefitra raha eo anivon'ny folo alin-daza ny lieutenant. Saotranao direto Bertrand Naivina ny andraikitry ny manamboninahitra lefitra raha manao ny anatin'ny folo alin-day dia izy zany ny pilier moa zany zay zany ny azo lazana anazy satria ao anatin'ny COSOFAM zany na ny corps de sous-officier de l'armée malagasy dia misy ny
ny asan'ireo miandraikitrindreo zany dia izy no pilier na antoka vatana miandraikitra ny asan'ny tafoka zany zay baikoindreo lehibe. Ao anatin'ny ty manamboninahitra loatra ty ihany koa misy ny misatroka maitso zao a toverina indray ilay zandary inona ny fahasamefana tamin'ilay zandary mandany toerana ny terem-boalohany zany dia ny sekoly no vita zay tapitra ny sekoly rehetra miaramila fa indray dia manomboka ireo zandary zay manao ny asa fampandriana fahalemana sy zany hoe ireo zandary aperimasa zany zay mazava ho azy. Izao dia ny colonel Rakotomanina Florence no tazantsika commande ny fari-piadiany zandary marim-pirenena Antananarivo. izy zany le ao amin'ny CRGN Mahamasina ao akabilalana Mahamasina. Fantatsika fa izy zany no lehibe amin'ny resaka aloha eto amin'ny faritany Antananarivo libera zany raha mitambatra ny polisy ny zandary ary ny tafika. Manaraka azy ao moa zany ny faneva amin'ny CRGN na ny filamatra ao anatin'ity faneva ny CRGN professionnalisme aloha zay zany ny zareo amin'ny CRGN Antananarivo. Ary inona le hoe tanindrazana samy manana ny filamatra zany tanindrazana sy lalàna ho an'ny zandary rehetrarehetra miakapely dia compétence et dignité zao ny sekoly ambony fahaizana sy fahendrena zao ny an'ny sekoly any Moramanga dia ny an'ity zany professionnalisme eloi ny an'ny CRGN Antananarivo reto. misy firy reto nalahatra eto reto miaraka amin'ny vehivavy zany efa perinasa zany reto vehivavy efa perinasa peloton de 36 moa zany no ilazana azy reto zandary amin'ny perinasa ireo vehivavy reto dia nivoaka tamin'ny ambony fa 7 farany toa izay miasa atao anatin'ny fari-piadiany zandary marim-pirenena Antananarivo. Dia to peloton de 36 zany zay no ilazana azy na saolafy anankiroa misy aroa amin'ny fitopolo zany izy reto ankoatrin'ireo lehibe izay mitarika azy eo anoloana. dia mijadojadona tsara mihitsy zany famindra izy enina amin'ny telopolo mianada zany atao anatin'ity lafy iray ity ary ny mahaboninahitra izy ireo moa zany inona daholo reto mahaboninahitra eto mitovy daholo ve reo sa misy fahasamefana? Mifangaro zany fany ankamaroan'ireo moa zany satria mazava ho azy fa ny vehivavy andreo zany dia mbola zandary mpianatrarana zandary na stagiaire fa mifangaro efa misy de deuxième classe ao misy zandary de première classe ao izay zany no mandray anjara amin'ny matso amin'izao fotoana izao. Raha patsahivina moa zany fa miandraikitry ny CRGN Antananarivo zany dia ny fiantohana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminam-bahoaka atao anatin'ny faritany Antananarivo. Ny feya vondrotombolevana na groupement maromaro zany ny CRGN anankiray anatin'izany groupement Nalamanga, groupement Itasy, groupement Vatinakaratra, groupement Bongolava. Ireny zany no ambany tevezan'ity CRGN Antananarivo ity. Hoan'ny CRGN Antananarivo ihany zay fa hoan'ny faritra hafa zany dia misy CRGN zay daholo. Ny CRGN zany misy an'izay daholo napetraka niveau faritany province ny CRGN. Tika zany fa faritany enina zany no misy CRGN fa ny groupement kosa na ny vorotombolevana no romboroapolo. Zao zany dia ny FGN no ahafantarantsika azy na ny force d'intervention de la gendarmerie nationale izay eo ambany fibaikoan'ny colonel Ramiandro Sosa Antete Daniel commande ny fonjitaitra ny FGN. Fotoana inona moa zany no misambotra n'ity akanjo maramara na tenue de combat ampiasain'izy ireo? Ny tenue de combat dia manamarika ireto zany miavaka amin'ny mangamanga tao fa mpiady ny FGN ireto zany no azo lazaina fa fampisehoana fa hery miaramila ny zandary marim-pirenena satria manao an'ireo asa mahery vaika rehetrarehetra ny intervention sy ny maintien de l'ordre rétablissement de l'ordre raha vo tena fa misy zany mikorotana ireto ny mamerina milaona ankoatry ny asa fanampiana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana rehetrarehetra. Zay ihany koa zany no anisan'ny misahana amin'ny asan-dalo reny zay misahana amin'ny asan-dalo manampy raha ohatra ka fa mila fanampiana na mila renfort zany ireo zandary amin'ny alternance any amin'ny unité territoriale no filaza azy. Mila renfort zany zareo dia ny FGN no manao izany. Hitantsika atao faratoy ihany koa ireo zandary zay manjaika amina fanamiana mihaja dia mihaja miaraka amina sabatra ary amin'ny tanany ankavanana sy ny
sy ny casquette sy ny kepi moa zany filazana kepi sy ny kepi manga misy tsipika fotsy misy valana ary dia misy firy volay zany lafo rety misy firy rety peloton de Francis andreo zany mbola ao anatiny FIGN reo les escadron parachutiste zany hoe mpilatsaka ny olonay gendarmerie pirenena izay tamin'ny kapitena Rakotondranay Vorotsoa zany hoe io no lebely sailafo mpilatsaka ny olonay zany ao an'ny gendarmerie ny pirenena ireto azo hitazantsika amin'izao fotoana izao amin'ny akanjo mangamanga ireto. sy tazantsika indray zany mbola miaraka amina tenue de combat ihany eo anivon'ny gendarmerie pirenena avy amin'ny olafina indray izy reto reto indray no CFS Vato ny fahafantarantsika azy na ny commandement de formation spécialisé eny Vato izay tarihiny lehiben'izy ireo teny général de brigade Zatomana Léonard Robson. inona mandraikitra izy ireo zany nanilazana azy dia force de frappe ny gendarmerie pirenena amin'reto zany ny misy ny fampifanana sy ireo gendarme manam-pahaizana manokana amin'ny resaka fanarahan-dia ohatra fanarahan-dia ireny halantrombo ireny amin'reto ny misy ny mpanao intervention spéciale na ny G6 izay fantatsika fa manana ny maha-izy azy tokoa zany ka raha amin'ny fehezina zany dia force de frappe ny gendarmerie ireto commandement de formation spécialisé ireto eny Vato moa ny misy azy mazava ho azy ny mitondra ny fanaova dia ny sous-lieutenant Rakotomanga Bruno. Ny tarigetrany izao voasoratra amin'ny fanaoviny dia technicité, professionnalisme, efficacité. mandalo manoloana ny tribune centrale misy ireo manam-pahefana ireo mpanao match ovy amin'ny gendarmerie pirenena avy eny Vato miaraka amin'ny fijadon'ny tongotra mirindra sy ny ataontsika hoe ny firindran'ny tanana izay miara-mamindra hita zany fa dia voafen'izy ireo tokoa izany filaran'izany aorinan'izy ireo dia ireo gendary izay volavovasisa izay manao fanamina manokana izay miaraka amin'ny fitaovam-piadiana hafa kely mihitsy inona ty fitaovam-piadiana ampiasain'izy ireo ty lotina reto zany fitaovam-piadiana hafa kely ary zareo G6 moa na ny groupe de sécurité d'intervention spéciale atsika amin'izao fotoana izao ireo zany ty zany dia drone ohatra mitondra gaz zany reto ny famonjena votsy reto moa zany mamonjy amin'ireny intervention spéciale ireny mazava ho azy hoe vonjovona raha misy vonona mahery misy zany votanain'olona fa any an-trano any anaty rano rehetrarehetra zany commando kely mihitsy zany fa efa hitatsika mitranga riarinariany koa reto zao mena vazana miaraka amin'ny sainam-pirenena colonel Philibert izy reto zao ny avy ao amin'ny régimenta voalohany fifandraisana sy ny sampandraraha moa zany ireo mandalo manoloana ny tribune ankehitriny zay ombany fibakiony colonel Rakotonirina Maurice ary ahitatsika tao moa zany ny fanevan'ny régimenta zay ahitana ny tarigetrany dia ny soratra amin'ny ranombolamena hoe haja tanindrazana. Ity régimenta voalohany raisana sy ny sampandraraha ty moa zany dia etsy fiadanana ao mitoby colonel Fonse no ahitana azy ny taona 9% ny firina n'ity vonjy tafika ity. tena andraikitra manokana ataon'izy ireo anatin'izany fifandraisana izany zareo dolo ve ny tena manao ny fiseraserana rehetra sa ny tena andraikitra ty vondrona ity moa zany dia ity ny vondrona piay ny miaramila eo amin'ny sehatry ny fikirakirana ny fifandraisan-davitra zany hoe misehatry ny télécommunication moa zany zay ny azo ilazana anazy amin'ny teny vahiny dia eo ihany koa ny andraikiny eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiahinan'ny fandriampahalemana eto amin'ny faritra dia amin'ny régimentan'ny sampandraraha azy moa zany dia izy ihany koa no miay indreo
miaramila rehetra any amin'ny sampandrara ivelan'ny toby miaramila na ny ireo miaramila se zany a raha ohatra ka zay no ilazana anazy amin'ny teny vahiny. Eo ihany koa izy ihany koa no miay an'ireo miaramila manaraka fiofanana rehetra any amin'ny faritra ivelan'ny Madagasikara. Izany hoe ireo miaramila rehetra izay manao fiofanana ivelan'ny Madagasikara zany dia raisin'ity vondron'ity ny fiahiana izy ireo ara-mpanjakana. Manaraka azy eo moa zany ny avy eo amin'ny vondrom-pitantanan'ny mpiasa sy ny sampandrara na ny vondron-tafika avy eo amin'ny kapisate izay eo ambany fibaikoan'ny colonel Randrianasolo Jean de Dieu. Ny kapisate aty moa zany no inona no tena hoe andraiky ny eo anivo ny folo avin-dana. Ny vondrona kapisate moa zany dia ahitana rafitra maromaro ao anatiny fa anisan'ny andraiky ny voalohany moa zany dia ny fibaikoanany ny fitsinjarana sy tantanana ny mpiasa. Hitantsika teo amin'ny saina ny fanevan'ity vondron-tafika ity ny tarigetrany dia ny fahamarinana tanindrazana. Ao anatin'ity vondrona kapisate ity moa zany ao no ahitantsika ny direction des matériels techniques izay mikirakira ny fitaovana sy ny sampandrara mikasika ny fampitaovana ny tafika malagasy iray manontolo. Dia ao ihany koa ny direction de l'intendance de l'armée sampandrara na sy arabolan'ny tafika malagasy na ny gestion administrative financière ny tafika malagasy sy ny fanjairana ireny fanamiana hitantsika anaovan'ny tafika malagasy manerana ny misy ireny zany dia ato amin'ity vondrona kapisate ity no ahitana izany. Izany rehetra izany ny colonel dia midika fa ny kapisate no ataontsika hoe kitro faharan'ny folo avin-dana satria avy eo amin'ny fampitaovana na ny fitaovana ataontsika hoe ny fitaovana zany ny akanjo sy ny fanamiana rehetra sy ny arabola ihany koa satria dia iakinany zavatra maro zany eo amin'ny hetsika rehetra izay atao eo amin'ny asan'ny miaramila. Zay satria fantatsika tsara fa rehefa tsy eo ny fitaovana sy ny vola dia tsisy ny olona azo atao dia tsaranavimanana fa tsy maintsy atao ihany ny finiavana sy finiavana herim-po nefa raha tsisy fanamiana izay miaramila dia tsy maintsy misy ny fanamiana mitovy. Resaka an'izay fanamiana izay ianao colonel hatramin'ny oviana ny fanamiantsika tamin'ny voalohany tany fiandehanana moa zany efa nanana fanamiana mitovy amin'izao antsika sa nanahoana no endrika fanamiana tamin'izany fotoana izany? Somary niovaova ihany io fanamiana io nanaraka ny fiovan'ny rivotra ny ainy amin'ny firenena ihany koa. Izy moa zany misy ataontsika hoe fenitra itovizana eo amin'ny iraisam-pirenena zany hoe tsy maintsy izao ny fanamiana miaramila. Maitso moa zany sy ny camouflé moa zany io anisan'ny fenitra itovizan'ny fanamiana fa raha jerentsika zany dia mandalo eto alohan'ny tribune ny régimenta voalohan'ny faritra miaramila voalohany na ny insureur main avietsy Analakely. Ity régimenta ity dia eo ambany fibaikoan'ny colonel Andrianantenana Johnson ary manana ny tarigetra asa sy tanindrazana izay hita eo amin'ny fanevan'ny régimenta. Marina fa ity régimenta ny voalohan'ny faritra miaramila voalohany eto Antananarivo ity dia iray amin'ireo vondron-tafika izay eo ambany fibaikoan'ny herim-pamokarana eo anivon'ny tafika malagasy. Efa eto ihany koa ny lieutenant colonel Rakotomandrasana avy eo amin'ny régimenta voalohany ny hery-vondron-taitra inona no azo ambara mikasika izao? Ny hery-vondron-taitra mipilatsaka ny aminaina moa dia anisan'ny mandray anjara mavitrika amin'ity fetim-pirenena ity ka dia ho hitantsika eo zany izay zavatra ho asehoany rehefa
anisan'ny andraikitra ireo vondra avy eo amin'ny insurrm ireo moa zany a dia ny fampandria fahalemana eny ambanivohitra miaraka amin'ny gendarmerie pyrénéenne. eto ihany koa dia efa manomboka miditra zareo amin'ivony tafika anabakabaka izay fantatritsika amin'ny fanamiana izay miloko manga ny volondanitra ary izay dia hafa kely mihitsy amin'ny fanamiana iny izy miatrika atsika miaraka amiketo moa zao ny colonel pacifique colonel pacifique rasolonantolona anivony tafika anabakabaka miaraka colonel izy reto ny bertrand manana miaraka anao ireto zany zao ny vondro tafika anabakabaka eny vato ny ana fahatatsika amin'ny bani azerona valy di vato zay tariny colonel Rambolamana Jocelyn manaraka mifanevany vondrona ary mifanevany targetran'ny tafika anabakabaka ny baniny dia miakara kareseo dia zany vondro tafika zany moa dia misahana fitaterana abakabaka miaramila sy fanarahamaso ary fitaterana entana sy ny olona zany ary manao ihany koa ny fitsirihana ny resaka amin'ny ady amin'ny dahalo manome ny renseignement rehetra amin'ny aiza moa amin'izao fotoana izao ny fitaovana eo anivon'ny bani colonel amin'izao fotoana izao dia manana ny alouette 2 anankitelo zany ny ao amin'ny tafika anabakabaka izay manampy indrindra ny any amin'ny ady amin'ny dahalo amin'izao fotoana izao ary mbola misy pilote eo amin'izy ireo amin'izao fotoana izao satria tohatrany tsy dia manana fiaramanidina mivatana intsony sy ia ny ireo mpanamory zany dia mbola manana isika ary misy ihany koa ireo vao navita fianarana voaangina reo le zandry tatyarina manao ny relève dia manomboka tazatsika ihany koa zareo anivon'ny bana na ny zareo anivon'ny tafika an-dranomasina ny capitaine de vaisseau Randriantso Michel no miaraka amin'ny tantara izany eto miarabanao capitaine miarabanao zao moa zany dia hitasika eto ny tafika an-dranomasina zay avy any Beko dia taritiny capitaine de vaisseau Randriantso Marsolmenina manaraka azy eo ny fanevany hitasika eo misoratra eny ny targetrany fandresena eo amin'ny tanindrazana zany hoe fiarovana ny arena anaty ranomasina sy ny fiarovana ny sisitany no mitondra amin'ny fandresena tsy aivina ihany moa fa ny filoha amin'ny république démocratique taloha ary filohan'ny république teo filohan'ny mpanjakana teo Didier Ratsiraka dia nivoaka teo tafika an-dranomasina ary anisan'ny manatrika eto izy amin'izao fotoana izao mety hanana ny fihetseham-pony manokana izy satria tany amin'ny taona tany amin'ny roapolo taona na tany amin'ny 20 taona lasa tany tazatsika eto izy amin'izao fotoana izao miresaka amin'ny Norbert Lala Ratsirahona izay mpanombontsaina manokana ny filohan'ny république eo ankavanana eo ihany koa ny zanany vavy izay tsy misaraka aminy ary miaraka amin'ny eo ihany koa ny premier ministre Omer Berzik eo ambany eo Edgar Zafindrava izay filohan'ny délégation manokana ny faritra avany commune eto Andrenivohitra miverina atao anaty sika capitaine de vaisseau ino manao zandara mipisika androa ireo zany ny hitasika amin'ny fosiny satroka bleu marine ny ambony fosiny tapany ambany tsara marine ihany koa fa misy manao maso sahala amin'izao ihany koa any Antsiranana any Mosibe Mahazanga any Sainte Marie amin'izao fotoana zao io filaza mety fanaminy ny marine reto ny tafika an-dranomasina moa zany iny tena mba manataitra n'le bandy kely mba tena miaramila ino ny lazara ny tafika an-dranomasina moa zany ny ambony sambo dia ny fanamiana dia ny afaka manokana satria hatramin'ny nanomboany dia sahala amin'izao foana ny fanamiana rehefa manao défilé eny misy koa ny fanamiana manao manga ambony ambany ary misy ny fosy ambony ambany
filohan'ny tetezanita Andra Jelna sy Ramatovatiny ohatron'ireo manambonirahitra ambony anivon'ny Foloalinda ny ministre ny fiarovany ministre ny Foloalinda ny général de corps d'armée Rakotonamasy Lucien ary ry amin'ny akavana ny filohan-tetezanita ery ny ministre ny police pilonena dia ny contrôleur général zao dia miandry ny andehan'ny manaraka tazantsika misary ihany koa ny premier ministre lehibe ny gouvernemente Jean-Honor Berziky misalotra par-dessus mainty ary dia milamina dia milamina ny lehilahy eto moa zany dia miditra zareo anivon'ny mpilatsaka ny Allemagne mandeha amin'ny famindra izay milanto dia milanto mampiavaka azy amin'izany matso izany miaraka amikoeto ny lieutenant colonel Rakotonandrasana avy amin'ny B3 Kofia iny no azomara mitasika andreo marina dia maro izy zany Andriamato Bertrand Rabevomanana ny hitantsika eto zany dia ny régiment voalohan'ny Hery-Vonjy-Taitra no premier régiment de force d'intervention izy tsika régiment voalohan'ny Hery-Vonjy-Taitra no hoan'ny régiment tokana mpilatsaka ny elinaina ny tafika malagasy raha lazaina tsotsotra ny tantarany dia ny voalohan'ny volana jona 1970 foronan'ny lafin'ny mpilatsaka ny elinaina malagasy teo anivon'ny premier riamana ny régiment interarme malagasy izay nofanin'ireo mpilatsaka amin'ny elinaina avy eo amin'ny deuxième RPMA teny Betombolo ny nisy azy araka ny hitantsika izao moa dia ny colonel Raritsolona Sederanirina no lehibe mivondrona izay mitarika ny régiment ao anatin'ny famindra milamina dia milamina mampiseho fitonino izay mampiavaka ny régiment zany famindra izany amin'ny fotoana inona moa zany no ilana azy reto ny colonel araka ny voalalantsika moa dia ny Hery-Vonjy-Taitra voalohany dia nisan'ny hery voalohany amin'ny tafika malagasy maro karazana ireo andraikitra mifanaraka amin'ny fahaiza-manao ny régimenta ihany koa ao miaro ny faritry Madagasikara amin'ny fotoana rehetra fiarovana amponina sy mifananany manampy amin'ny fampandripahalemana ny eny ambanivohitra manampy ihany koa eo amin'ny sehatry ny famonjena manampy ny traboana vokatry ny loza voajanahary ary ivotoza zany natolona-drano na ny etraketraka ny valala ihany koa raha ilaina mandray anjara amin'ny fiaraha-miasa paritra ary manome fiofanana mpilatsaka ny elinaina fiofanana ara-teknika momba ny commando amin'ny alalan'ny fibe-pirenen'ny fiofanana commando mandray anjara amin'ny famerenana amin'ny laon'ny filaminam-bahoaka na ny fiarovana ny androm-panjakana isa-tokony misy tena ny tafika manoloana ny manam-pahefana iraisam-pirenena dia tafika mihaja manome voninahitra eo am-patongavana sy eo am-piaingana eo am-piseranam-piaramanidina izy le-pirenena enivato zay zany raha azo lazaina tsotsotra sy paritana tsotsotra ny andraikitra ny Andriamato Bertrand Rabevomanana ary anisan'ny hira ray matetika amin'ny sofina koa zay raha vao mandalo eny vato manodididina amin'ny toby miaramila eny vato inona no lohateny izay hira zay no colonel marina dia marina izay volazanao zay Andriamato Bertrand Rabevomanana ny lohatenina hira zay dia zay moa ny hira fanevan'ny régimenta lehilahy tokoa zay zany lohatenina lehilahy tokoa endrika ny miaramila amin'ny premier revitsika dia hita tena hita endrika zay hira faneva zay na ny teo-batana na ny famindra na ny fihetsiketsehana amin'ny ankapobeny marina moa zany Bertrand Rabevomanana fa ity régimenta ny mpilatsaka amin'ny elinaina ity dia régimenta amin'ny mpanao viverniaina satria ireo miaramila rehetra ao anatin'ity régimenta ity dia manaraka fiofanana commando
manana ny tsika moa dia manana ny foibe fifanana commando na ny centre d'entraînement national centre national d'entraînement commando any Ambatolaona izay marina fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena satria na ny tafika vahiny ary ny tafika frantsay avy atsy amin'ny faritra atsimon'ny ranomasimbe indiana dia manaraka fifanana aty amintsika ary mpapiofana malagasy amin'ity régimenta ity no mampiofana n'ireo vahiny izay tonga manaraka fifanana ao amin'ny centre national d'entraînement commando ao Ambatolaona. Izany hoe izy reto zany dia amin'ny fotoana raitra izay ilana azy dia tokony vonona ary ahafony aimbo ho an'ny tanindrazana dika izay hoe viverneny zay zany hoe midika ry fa zareo ihany nanao an'izay sany miaramila rehetra tokony hanana an'izay fitsipitondratena zay. Marina marina zany Andriamanitra Bertrand manana ny miaramila rehetra tokony hanana izay fitsipitondratena izay zany hoe viverneny nanao amin'ny tanindrazana rehefa miaramila zany dia tokony hanana zay satria izay no miaramila ny miaramila natao ho an'ny tanindrazana. Mbola averina kely eto moa zany fa ny famindra amin'ny lantolanto izany dia araka ny tenenina teo dia mitaky ny fitomitsaina ho an'ny reto miaramila mpanao viverneny any reto satria anisan'ny miaramila izay ireto zany no elitan'ny tafika malagasy ka rehefa amin'ny andro amin'ny fotoana faran'izay mafy dia izy ireo no miditra an-tsehatra voalohany Bertrand Ranevimana. Dia miova indray zany gadokira mandeha any zany hoe midika zany fa misy adiany hafa indray no hititreto zareo anivon'ny polisy pirenena angamba zany Managasang zany raha ny fijery azy ary efa eto akaiky eto ihany koa ny inspecteur de police Samuel Njaka izay mitondra fanazavana mikasika ireo mpanao matso avy amin'ny polisy pirenena izay makalaza ity fety pirenena ity miarabanao inspecteur. Miarabanao namana Bertrand. Izy aloha no atao anivon'ny polisy pirenena no mitarika ny matso. Amin'izao fotoana izao zao dia ny commandant de l'ensemble Ramamono Sotantely commissaire de police izy no chef de service général ao amin'ny NSP izy no mitarika azy. Ny mitondra ny faneva dia ny officier de police Maholy Ratsimbazafy ary ny commandant de compagnie officier de police Rasida Bemanjara Sandra. Ny sampalahina moa zany ndraiky zao sa hoe ny polisy amin'ny ankapobeny ndraiky miditra eto reto? Ny polisy amin'ny ankapobeny moa zany no hiditra eto. Raha jerentsika aloha ny polisy pirenena dia manana ny teny filamatrany lalàna filaminana fahamendrehana. Ny fahamendrehana moa izay efa nivoizina sy tanterahana tamin'ity taona ty polisy ny fahamendrehana ny taona 3 sy ny tantaran'ny polisy pirenena no ataontsika banitokana Bertrand dia efa iraika amby folo sahady zao no isan'ireo ministra ny vandimby tao anatin'izany polisy pirenena zany nanomboka tamin'ny taona 1970 izay mitondran'ny contrôleur général Razafy Ferdinand mandraka ankehitriny 324 izay entin'ny contrôleur général Rakotondrazaka Arsène. Ny laram-boninahitra ambony indrindra amin'ny polisy moa zany zao mitovy marina amin'ny général corps d'armée inona no mitovy larina amin'izay raha ny ambony indrindra zao no atao amin'ny polisy pirenena dia ny inspecteur général de police. Zany hoe mitondra kintana firy zany? Mitondra kintana efatra. Kintana efatra. Manarakaraka azy eo ny contrôleur général kintana 3 ary ny commissaire divisionnaire kintana 2. Ny commissaire divisionnaire zany mitovy amin'ny général de brigade. Zay indrindra ny
folonda zay indrindra namana Bertrand dia arahantsika ihany ny matso ataon'zareo anivon'ny polisy ny pirenena izay manana andraikitra lehibe de lehibe raha mikasika ny filaminana anatiny eto Madagasikara ary dia ny sariny filohan'ny tetezamita André Rajoelina sy ny vadiny no hitantsika eto mitsangana no amin'ny voninahitra ny fandalovan'ny faneva eo anivon'ny polisy pirenena avy amin'ny lafinina indray izy reto zao. So zany dia mandalo eto amintsika eto ny zareo avy eo amin'ny sekoly polisy pirenena. Ny marina moa fa manana sekoly anankiroa ny polisy pirenena izay sekoly hoan'ny manamboninahitra commissaire sy officier de police eny Ivato ary ny sekoly hoan'ny inspecteur sy ny agent de police eny Antsirabe. Raha ny fidirana mahakasika izay police zay dia miditra ho agent de police sy ny inspecteur de police tsy maintsy zatovolahy sy zatovovavy manana alavana 10 ray metatra sy 10 raha ny inspecteur de police no jerentsika dia tsy maintsy izy ireo manana ny diplôme baccalauréat mitovy lenta amin'izany. Raha ny agent de police kosa dia tsy maintsy manana izy ireo ny diplôme BEPC na mitovy lenta amin'izany. Eritaona amin'ny faharetan'ny fianarana namana Bertrand. Ary ny polisy moa zany tena manaraka fifarana ara-miaramila feno mihitsy ny fahasamihafana ho amin'ny polisy miaramila fahasamihafana ho amin'ny polisy sy ny zandary. Ny fahasamihafana angamba dia tsotra fotsiny. Ny polisy dia paramilitaire izany hoe manana paha civil izy kanefa izy ao anatin'izay fipetra sy fenitra iraisana zay ao anatin'ny manamiaramila. Dikan'izany any amin'ny sekolin'ny polisy pirenena dia miofana ao amin'ny fifanana tsy maintsy arahana misehatra miaramila. Zay aloha manao fiofanana resaka lalàna sy manaraka eto zao ny commandant ny FIPA ao amin'ny tobo Mazaka Bertin izy mitarika amin'ny famira ny direction générale de la police nationale de la police nationale. Zay indrindra namana Bertrand hatramin'izay hatramin'izay efa misy force d'intervention eto amin'ny polisy pirenena tsinjara izy ireo tamin'ny androny taloha misy ny FRS ary ankehitriny izy efa misy ny force d'intervention de la police nationale mandalina ny FIPA zay zany misolo ny FRS. Ny anarana moa zany miova araka ny vanim-potoana fa ny sehatra sy ny andraikitra dia iray ihany. Nataony fa ny araka ny vanim-potoana manaraka ny teknolojia dia miampy kely izy zay. Tavantsika eto izao ny brigade féminine ireo polisy vavy ato anatin'ny marina moa fa ny tato anatin'ny polisy pirenena misy vehivavy voalohany. Ny andraikitra ao anivon'ny polisy pirenena ve samihafa ve ny andraikitra omena ny lehilahy sy ny vehivavy sa izay ataon'ny amin'ny ankapobeny ary rehefa nandray mpianatra ao polisy zahay tsy nametra mihitsy hoe ny vehivavy dia natokana ho an'izao na ny lehilahy dia natokana ho an'izao. Rehefa tonga teny amin'ny sekoly polisy pirenena tovy ihany koa fiofana saingy aty am-pierinasa samy manana ny talenta sy efa nanany tsaray avy izay no tsinjarana azy. Tikresana hoe ilay vehivavy fanaka malemy zany efa hoe narina zay teny zay teo anivony folo alin-dà mihitsy moa zany satria efa miraleda zao ny lasy mivavy angamba anatin'le approche genre moa zany na hoe miraleta zany ny folo alin-dà amin'izao fotoana izao ary hoavy-tsy ela hiaraka amin'ny resaka eto ihany koa ny vehivavy anivon'ny folo alin-dà avy ao amin'zareo anivon'ny mpiampian'ny fonja na ny pénitentiaire rehefa avy eo fa ia tsara mariana kely aloha ny asa sahany zany atao hoe polisy pirenena izany. Ny polisy pirenena namana Bertrand dia miaro ny ain'ny olona sy ny fananany miantoka ihany koa ny filaminan'ny tany sy ny fanjakana
miaro ny androm-panjakana misy ary miantoka ny fampanjakana sy fampiarana ny didy amandalana. Izany hoe amin'izao taona 2024 averika hoe ao anatin'ilay taona fahamendrehana ny polisy pirenena ilaina ao anatin'izany fahamendrehana izany ny ara-batana, ny ara-tsaina ary ny ara-moral indrindra fampiarana ity lalàna ity. Zao zany dia andaly atao amintsika eto ny force d'intervention de la police nationale, izany hoe nivondronan'ireo sakelika telo anatin'ny police pirenena dia ny unité spéciale d'intervention izay hitantsika eny an-tanora ny fito an-tanora ny unité spéciale d'intervention moa izay tsara lalàna azafady ary ny unité d'intervention rapide na izy io sous asile dia ny tsara lalàna eny tsara lalàna fa ny service anti-gang kosa izay hitantsika amin'ny direction générale de la police nationale ao Nosy Mariana fa ny service anti-gang dia mamisahana manerana ny lavaliny Nosy zany hoe afaka izy midina manao intervention any anivon'ny faritra rehetra. À savoir l'unité spéciale d'intervention du service anti-gang et l'unité d'intervention rapide. L'État-Datika iray zany dia mavitripotsika tsara moa zany ireto polisy manao fanamina manokana miaraka amin'ny saritavana dia tsy fantatra mihitsy ina moa zany miantony anakonana ny endrika izy ireo. Tsy maintsy takomana ny endrika izy ireo satria fantatsika fa eny fiarahamonina eny ny polisy pirenena saingy rehefa tonga ny tsy maintsy hiantsona azy hiatrika sy sedran'ireny dahalo sy jiola volenta reny dia tsy maintsy misaritavy izy ireo satria hiarovana n'le ain'izy ireo sy ny vady aman-jana zay. Izy zay ny anton'le misaritavy ary ny azo ireo indray no hafa kely amin'le fandalovana teo ny azakazana ina ny anton'le azakazaka satria porofonao anatin'izay ny fahavitriana fahavonoana amin'ny lafiny rehetra namana Bertrand dia akasitrahantsika ny sotena polisy pirenena ny inspecteur de police na Samuel Njaka miaraka amin'ny tenokoa ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny administration pénitentiaire tsy izy zany fa raha herin'ny aina Ema izay mitondra ny gradiny colonel moa zany no mitazoko hoe bokotra 10 inona no azo anazavana mikasika fandalovana malaraka ty miarabanao. Miaraba namana Bertrand ny avy ao amin'ny ministère amin'ny fitsarana izay soloin'ny fandrarahana ny fonjatena dia mandray anjara fa 1 ambin'ny 10 amin'ny matsy eto Mahamasina Androany tandratsika mandalo amin'izao fotoana izao ny avy ao amin'ny sekoly pirenen'ny fandrarahana fonja izay manana ny telo filamatra fahalalana sy fahamendrehana. Izany moa dia tarihin'ny inspecteur principal Randriambonolo manana honoré ary manaraka azy ao ny fanevan'ny sekoly izay entin'ny contrôleur d'administration pénitentiaire Arnotrona Christian. Mariako kely ilay fanazavanao teo fa ny tenako zany dia inspecteur d'administration pénitentiaire principal izay mitondra ny bokotra 10 fa tsy colonel. Aleo azavaina tsara satria andrareo any amin'ny miaramila ilay fiantsona ny antsona ao anaty eo fa izahay raha le bokotra isaina zany zay miaramila fa tsara mihitsy fanazavanao zay mba ahafantarany olorehetra. Ny mpandrarahany fonja zany dia manana ny lalàna mifehy azy manokana izay mametraka azy ireo anisan'ireo paramilitaire. Inona ilay maha paramilitaire azy manana fifanana raha miaramila rehefa eny am-perinasa mampiatra an'izany fifanana izany mba ho fitandrovana ny fandriam-pahalemany fonja fiarovana ihany koa ny ainy tsirairay fa tsindriana manokana ny ilay ila fanabeazana sy famerenana fanomanana famerenana ny voafonja eny anivon'ny fiarahamonina izay no mahatonga n'ilay paramilitaire ka raha ohatra ka tsy ahivana dia ireo anankiroa ireo ny antipisiany fandrarana ny fonja
zany hoe fitandromana fandriam-pahalemana amin'ny alalan'ny fanatanterahana le didy navoakan'le fitsarana ary fanomanana ny voafonja iverina eny amin'ny fiarahamonina eo mpanatanterahana ilay sazy. Raha iverenantsika ny eto amin'ny sary dia mandalo manoloana isika izao ny mpiofana no inspecteur d'administration pénitentiaire, zany hoe ireo miofana eny amin'ny aminy inspecteur d'administration pénitentiaire fa nampidilina ao anatin'ny sekolim-pirenena fandrarana ny fonja izy ireo satria mpiofana ho mpandrarany fonja ihany koa. Misy firy zany izy ireo santionany ihany ve reto miakatra milatro eto reto sa ireo mpiofana ho inspecteur d'administration pénitentiaire amin'ny miofana eny amin'ny namany amin'izao fotoana izao dia misy roapolo, zany hoe la promotion deuxième année izy amin'izao fotoana izao izy roapolo ny anadary eo. Fa ny aorinany kosa dia ireo mpiofana ho mpandrarany fonja avy amin'ny Thomas na ahitantsika contrôleur, élève contrôleur d'administration pénitentiaire, misy ihany koa ny élève greffier comptable sy ny élève encadreur ary ny élève agent pénitentiaire. Amin'ny ankapobeny misy maromaro zareo ary misy aza tsy ampilarana fa mbola misy miandry atao fiandry. Maro vehivavy ihany koa zany, rehefa ela moa zany ny mpandrarany fonja no nanana vehivavy miaraka tamin'ny fotoana nisy ny vehivavy tao amin'ny polisy fa izy io sa taty aoriana no nisy izay. Ny mpandrarany fonja namana Bertrand dia niforona tamin'ny talohan'ny foloalindahy satria tamin'ny 2016 no efa misy zany mpandrarany fonja zany, zany hoe 420 taona zany. Hoe herintaona tao aoriana taloha nirena ny foloalindahy herintaona taloha satria 716 nendry zareo 60 1960 fa nanay 716 tamin'ny octobre 1959 no niforona ny mpandrarany fonja. Tao aoriana ny nanambarana ny fahaleovan-tena tamin'ny valon'ny dimampolo sy 700 dia mipetraka ary tamin'izany fotoana zany dia efa misy vehivavy. Efa nisy vehivavy satria tamin'izany fotoana zany dia nisy vehivavy voafonja nifanindry an-dalana amin'ilay fiambonana ny vehivavy voafonja zany nifisian'ny mpandrarany fonja vehivavy satria io dia arakaraka ny isan'ny voafonja vehivavy na ny isan'ny olona raisina azy ho mpandrarany fonja vehivavy dia proportionnel ozy ny fitenitsika amin'ny tsetratsetra tsy aritra ihany misy firy moa zao no isan'ny voafonja raha mety teratany taremarika eto amintsika amin'izao fotoana izao ary mihoatra amin'izay mifanetana amin'ny isanareo ve ny isan'ny voafonja eto Madagasikara. Raha ny azo lazaina angamba dia hoe aleo mifanetana tsy mifanetana fa ny isa amin'ny ankapobeny omenanao dia ohatrany manahirana any amin'ny lafin'ny sécurité. Raha jerevantsika amin'izao fotoana izao iverinetsika dia mandalo ny avy ao amin'ny administration pénitentiaire amperinasa zany hoe corps de l'administration pénitentiaire ka ny mitarika azy dia ny inspecteur d'administration pénitentiaire Rajavy Salama Désiré. Izay arahan'ny fanevany fandrarana ny fonja entin'ny contrôleur d'administration pénitentiaire raha Arson Tony Jutikael. Manaraka zao izay hitatsika ny commandant de compagnie izay ny contrôleur d'administration pénitentiaire Randriamiaina Claude Marcel izay mitaloha amin'ny fonja be, fonja misy fiarovana manokana ny tsefa arahan'ireo section lehilahy dia mampiavaka indrindra ny fandraisana anjara ny fandrarana ny fonja tamin'ity taona ity ny section féminine, zany hoe hatramin'izay dia nilahatra ny fangaro ny lehilahy sy ny vehivavy mpandrarany fonja fa tamin'ity andray mandeha ity dia natokana ny lehilahy sy ny vehivavy. Zany hoe nizaka tena ny vehivavy ve zany? Ny tombony isan'izy ireo dia afaka nahafeno tsara n'ilay fepetra tady amin'ireo ary mamarana ny fandraisana anjara ny fandrarana ny fonja ireo avy amin'ny groupe volant d'intervention rapide izay section manokana manampy ny fandrarana ny fonja amin'ny asa raha fa misy intervention
zay tsy ilaina force manokana zany. Anisan'ny andraikitra lehibe zany fandrarana ny fonja zany ho anao manokana fantena petraka dia hoe manaona tokoa moa zany fisahanana ny asa fiambinana anao atsika hoe na hoe fanarenana n'ireo olona ny fonja reo. Ny asan'ny fandrarana fonja dia asa sarotra ary manahirana ny mitantara azy fa rehefa ao anatiny eo dia tena mahita hoe sarotra satria voafonja fiarahamonina hafa mihitsy fiarahamonina hafa ary olombelona koa nefa izay olombelona nary fiarahamonina ny ao anatiny ao dia ampiarahana zay izay zavatra anankiroa zay tsy maintsy tandrovana ihany koa nefa mifandriam-pahalemana satria rehefa tsy milamina ny any amin'ny fonja dia tsy milamina koa fiarahamonina. Asa sarotra ny asan'ny fandrarana ny fonja zay ny azo amehezako azy dia misaotra indrindra dia ankasitrantsika raha matoa raha herin'ny aina avy eo amin'ny fandrarana ny fonja mitondra izay fanazavana izay toy ny matso eto amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny filohantetezamita mivady miatrana manotrona ireo manome voninahitra ireo sainam-pirenena lanjain'ireo mpanao ny matso ny ambiany manaraka eto indray zany izy amin'ny tseto miaraka amiketo Ramatoa Rabary Ema administrateur civil en chef izay tompon'andraikitra eo anivony serasera ao amin'ny folo be ny rano sy miala ihany miarabanao tompoko izy indray zany rehefa lahatra maitso reto miala angamy zany raha azoko tsara. Eny tompoko mandalo eto amin'oloanantsika tokoa ny teknisiany ny rano sy ala taria ny colonel Rambelson François Richard manaraka azy avy eo ny faneva etin'ny colonely Rakotosinjanahary fils Olivier ingénieur ny rano sy ala ary ny commandement lafy dia ny ingénieur Randrenavelo Jean Audan ary eo lehibe ny Sakelika dia ny ingénieur ny rano sy ala ihany koa Andremanalina Roger Luc sy Aboto Randrenasolo Paul. Mariana etona fa misa roa amby dimapolo no mandray filaharana amin'izao andro zao ahitana ingénieur rano sy ala 12, efatra amby telopolo ny adjoint technique ary enina ny agent technique dia zao zay fore avy amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Ianareo ny rano sy ny ala moa zany ve tena manana ny ataontsika hoe ny fiofanana ara-miaramila feno. Marina indrindra zany satria manana izay formation paramilitaire zany ireo teknisian'ny rano sy ala porofony zany ny fanaovany fanamiana manokana na amin'ny andro andavanandro na amin'ny lanonana ofisialy takizao dia eo ihany koa ny galona ny kaskety ary ny écousson eo ihany koa ny fitsipifehezana ara-maramila ary dia manana sata manokana izy roa. Eo ihany koa tsy ataontsika ambanin-javatra ny autorisation de permis de port d'arme ama officier de police judiciaire anazy sy agent verbalisateur. Ary andraikitra ny ala raha tsika nafantatra tsara teto amin'ny firenena atao anatin'ny ataontsika hoe enina na 7 taona mandeha aty zany zay ny bois de rose na ny bolabola zay ataontsika hoe ady lehibe ny fiambirana izany eto Madagasikara ary hatramin'ny vaovao tamin'ny herinandro aza dia mbola misy ny ataontsika hoe fahatrarana n'ireny bois de rose ireny andraikitra makadiry zay akinana amin'ireo anivon'ny rano sy ny ala mikasika zay tsy diantsika betsaka mikasika fetim-pirenena ny anio fa miditra amin'ireo gendarmerie zay mitaingina ny soavaly akasitrahantsika zareo teo anivon'ny rano sy ny ala. Ny gendarme ny pirenena izany mitaingina soavaly zany peloton na troupe monté moa zany ny ilazana azy ny mitarika izany dia ny gendarme principal hors classe Rakotorson Lala Jean Giro mitondra ny soavaly Bel Canto zay zany entiny misy sy cavalier moa zany miaraka aminy ireto soavaly reto dia marina fa ny gendarme ny pirenena ihany no manana azy
eny amin'ny olafy maroloha eny afortizena zany no misy azy ary ampiasaina amina fanomezam-boninahitra lanonana miavaka toy izao fa indrindra ihany koa amin'ny ady amin'ny asandalo any amin'ny toerana sarodalana. Miasa zany zao miasa any amandroto zao dia misy ny soavaly any amin'ny toerana sarodalana zany raha ny fahitana azy zany dia azo atao ny mieritreritra hoe ny ampitombonisa ny soavaly satria efa somary sarosarotra zany amin'izao fotoana izao nataontsika hoe resaka fitezahana sy ny aretina nefa miezaka ny zandarina ny pirenena manofana adimby ary manofana ihany koa mpitsabo manokana ao an'ireny soavaly ireny. Izy io moa zany ny sampandraraha manokana mihitsy ny an'ireo mpitaingin-tsoavaly sa zay te hitaingin-tsoavaly dia afaka mitaingin-tsoavaly. Resahana amin'izany mantsy hoe raha ny amin'ny toerana misy ny asan-dalo dia ahoana no sandary ihany ireo fa ny safidy mpitaingin-tsoavaly dia manao fiofanana atin'ireny. Miditra atondray zareo anivony Fololanda miaraka amiketo ny commandant Ranaivisson José izay avy anivony Fololanda izay misahana ny fiarakodia. Tompoko tapitra moa zany izay miantongotra ka dia ny commande ny fiarakodia moa dia ny colonel Rakotorina Théophile izay sady chef de corps ny ao amin'ny rasy izy ao amin'ny régiment-ny androtoana no izy koa no lehibe ny troupe izay mandeha amin'ny fiarakodia izao. Androtoana inona nataon'izay? Androtoana tompoko dia amin'ny resaka ady izy zany no raha ohatra ka iny moa zany fanefa mialatsiny tompo vetivety fotsiny mitondra ny targeta hoe atrika sy tanindrazana andry sy toana izy no ankirana ary izy koa no manohana tompoko. Zay toerana anivony Fololanda fa izy moa zany no lehibe indrindra amin'ny grady amin'ny atao amin'ny motorisé dia izy no mitarika ny faneva koa mazava ho azy. Fitaovana inona moa zany no asehonareo eto zao? Ny fitaovana aseho eto moa zany dia ny fitaovana mampiavaka tsirairay avy ny régimenta. Tia moa zany gendarmerie ngamba ny tsaratsara kokoa lieutenant va ino ny anaran'ity fiarakodia ity mbola karazana jeep ve izy ity? Asa indrindra karazana jeep zany ty fiarakodia izay ho ny gendarmerie peneny ty aomeko namana ato ny tantara. Mbola misy fi karazana io amin'izao fotoana zany zao ny andehan'ny mitaingina fiara eo anivon'ny gendarmerie peneny na ny groupe motorisé atarihin'ny colonel Rangier Renaivo Richard. Mandalo arak'izany koa ny zareo mpitondra ny faneva izay oetin'ny sous-lieutenant Pantenaina Arson. Ito motaran'ny présidence ireto hitantsika reto mixte gendarme sy police zany no atao anatin'ireto motaran'ny présidence reto ny mitarika azy ireo dia ny gendarme principal de première classe Rajoely Arjaona Miandrosoa reto no manao an'ireo escorte présidentielle ireo. Dia mitohy ihany ny matso maro dia maro misy firy reto moto ndray morona eto misy ray mitarika zao ny voalohany ahoana no anazavana an'izay? Iny zany ny commandant de peloton zany ho an'ity saolafy na olafy ny motaratia iny la indresahako teo hoe gendarme principal de première classe Rajoely Arjaona Miandrosoa izay lehiben'zareo motara ao amin'ny présidence ato ireto moa dia mazava ho azy fa avy amin'ny motaran'ny police pirenena sy ny gendarme pirenena zany no mitambatra mandray anjara amin'ny timatso androany ity hitatsika fa manana fahaiza-manao manokana ihany koa reto satria izany manao escorte présidentielle zany dia tsy mbola nany fitezy fotsiny tany andro taloha ny gendarmerie pirenena dia nanana mpitaingina ny fantavaza miankina mihitsy amin'ny fiaran'ny filoha-pirenena izy rehefa manao escorte. Tarisiny lieutenant colonel Raboatson porte-drapeau ny capitaine Félicitaire inona ny reto fanamina anaovan'izy ireo reto ohatra ny miendrika robot ya fanamina fanaovana amin'ny fitandrovana ny filamina bahoaka na maintendeloza zany reto ahitatsika ny bouclier reto zany no fantatsika fa manana andraikitra manokana amin'izany
fitandrovana amin'ny filaminam-bahoaka mainteinde l'ordre ialana amin'ny torabato sy izay mety ho soky rehetrarehetra zany a misy ny kasika hitantsika misy ny bouclier hitantsika izay zany a ny ilana azy ireto raha marina moa zany a miaraka amin'ny fiara hitantsika 10-17 ny gendarmerie-ny-pirenena izy ireo amin'izao fotoana zao a mbola tafiditra ao anatiny ireto andehany mandeha fiara dia ireto ho ny gendarmerie-ny-pirenena zany a ahitana ny namana avy ao amin'ny FGN zany reto a sy misy FS vato mazava ho azy fa ireto protège tao gendarmerie misy protection misy gilet a fataratsika hitantsika anaovan'ny zareo misy protège tibia anaovan'ny zareo eny fanaovana ny asa andavanandro ny fialovana aloha natao an'ny vato natao an'ny arovana amin'ny vato reny zany raha ny tena marimarina kokoa zay no azo lazana azy ny mbola jipy zany andehanany zany karazana jipy ty sa sovamagy mbola jipy ihany zany tia izay tazatsika amin'izao fotoana zao mbola ao anatin'ny andeha mitangina fiara ny gendarmerie-pirenena ihany izy tia ary lay antenne lavabe hoe mbola miasa am'izao ao anatin'izao firosona amin'ny teknolojia teknolojia avolentitsika am'izao fotoana zao mbola miasa le antenne miasa ny antenne ho hitantsika avy eo any fa misy ny mandray anjara izany resaka hoe relais zany hitantsika izy mamaraparana aorina ny somary misy olana kely mety amin'ny sary zany fa aorina lay alika ty zany ny alika mpitsongo-diny gendarmerie-pirenena tazatsika ihany koa lay fiaramanidina avy eo amin'ny tafika nabakabaka eto anatraiky eto moa zany colonel Rafiny Santieri miarabanao iny fiaramanidina mitrotra betsaka anao ary miarabanao koa mandray anjara matetika moa am'izao matsoa ny protapika nabakabaka dia misy a ny anabakabaka iny roplanina efatra no mandeha eo misy roplanina radia dia misy tetra dia misy koa ny joker dia akoatran'izay koa moa misy koa ny ekotanety reo fitaovana ampiasain'ny protapika dia hoaseo ny lieutenant rakotaso barnabe zany hitantsika zany a mitondra ny fitaovam-pifandraisan-davitra zany camion relais moa no lazara azy io zany mitondra ny fitaovam-pifandraisan-davitra ny gendarmerie-pirenena tokoa zany dia fahitantsika sarosarotra ihany mijery amin'le sary amin'le endrika fa raha zoina nisy evy d'escadron andre morazaka maefa nitazantsika teo emoreka mamanga mandray anjara amin'ny timatsy ity ireto ilay fiara tsy mataho-dalana nameny fitondrana tetezalita tamin'ny aerotona izay efa nitaritaka amin'ny faritandry dia ireto ny eto Antananarivo mandray anjara amin'ny intervention mahakasika ny mainteinde l'ordre na filaminam-bahoaka sy ny sécurité na fahavetalena fiaramanidina telo no hitantsika misangana eto amin'ny abakabaka Antananarivo manoloana indrindra ny tranjabenina masina eto fiaramanidina telo ireny dia tetranakoa dia joker anankiray ny vontapika nabakabaka levelomako dia manday anjara izay tariny epentona dia colonel rapastera erinay fotoana zao milay fizakany amin'ireo fitaovan'ireo ina koa zany reto tazatsika be anakireto mandray anjara koa zany ny hélicoptère aloty filo zao reto aloty deux zay fanaraha-masony efa nitalona amin'ny asan-dalina na tena nahalalana azy ireo marina tokoa zay ny alouette ny hélicoptère zany na ny aeroplane reo dia mandray andraikitra lehibe tokoa amin'ny asan-dahalo zany hoe mandray andraikitra manampy ireo namana amin'ny gendarme amin'ny fanasana fiasana amin'ny asan-dahalo ny sambo kely angapately gendarmerie-pirenena zany izay anankiray no mandray anjara amin'ny matso amin'izao fotoana zao fa misy fito amby folo izao any amin'ny mortiraky Madagasikara any miaro ny sisiny ranomasina zany tsy ny ohatra ny saiko zay lazanazy mandray anjara ihany koa amin'ny fiadina amin'ireo le jolahatsambo zay indrindra isan'ny ataontsika hoe fanetry be nyty ranomaso le indy amin'ity amin'izao fotoana zao fa tsy nireo jolahatsambo izay mamelo ireo sambo zay mandeha mandalo amin'iny ranomaso le indy amin'iny marina mihitsy zany ny namana Bertrand satria fantatsika tsara fa
fa miditra sady ato reo karazana tanky avezy zany izy ireo reto zany ao anatin'ny corny régiment d'appui de soutien ihany ka ny commandant empla l'IRV no mitarika ny ao amin'ny CCB zany hoe ny compagnie de cavalerie blindé hitatsika mianaraka eto koa mazava ho azy ao anatin'ny régiment tany andro fotoana ihany no misy ny tafondro iray izay ara-teknika angamba tsy avy kola zakanao fa io tarity camion DD10-17 aoriana io izany hoe amin'ny mahandro fotoana azy dia na petit calibre na gros calibre na tafondrona mavesatra dia nanany ao amin'ny régiment tany andro fotoana avokoa tompoko mahatakatra ny amin'ny 10 kilometra trany zany ny tafondro arakaraky ny calibre aloha arakaraky ny alehibean'ny calibre izy io ka mialany koa mazava ho azy ny ao amin'ny régiment tantafondro miaro anabakabaka izay tarian'ny colonel raharomanitra Paul Benjamin miaraka ny fanevany régimenta izay manana ny tarigetrany hoe fanalahity miaro anabakabaka misy miaramila anankiroa zao tazantsika mitana ohatra mitana tube be anankiroa fantsona be roa ino anarany fitaovana iny strela tompoko izany hoe ny mampiaraka an'ity régiment anankiray ty dia ny tarovana abakabaka mazava ho azy tsy tifitra ny hélicoptère akory fa avy eto ambony tany no miainga ny basy ary tifitra makany ambony ary karazana le fitaovam-pitina nanany régimenta zany mbola sampiona fotsiny moa zany no aseho eto indray nilazana an'ity basy dia miaramila roa mihitsy ny miaraka amin'ny mita bitube zany izy io mitrailleur anti aérien tube anankiroa calibre 23 tifitra fiaramanidina zany izy io raha ilaina zany raha ilaina tompoko zany hoe manana maro amin'ireny tsika ngamba tsika maro any amin'ny sistany sany eto anivitany misy isaky ny aéroport eran'ny province tompoko misy avokoa hitatsika manaraka mitondray ny ao amin'ny régimentan'ny tafondro na ny régiment d'artillerie lourde ao amin'ny Anametsakosika izay taritin'ny colonel Raoul Robert izy no lehiben'ny régimenta ary mitondra ny faneva hoe hoan'ny kanady sy ny tanindrazana tazantsika rehefa arary koa ilay basy marovava ty ngamba ilay orga de Staline orga de Staline na BM14 dia ilay orga de Staline zay moa zany anarana efa mena azy ty mihitsy hoe raha vao marovava izy dia ataontsika hoe orga de Staline satria ny tany amin'ny miaramila rosianina moa zany no nanamboatra azy tiako zany anisan'ny spécialité ny ao amin'ny régiment tantafondro izay hipetraka ny Metsekosika akoatra ny orga de Staline dia misy tafondro bevava angamba ilay zahantsika azy sady lavatao misy izy satria mahatratra 5 metatra zany ny tahony iny eo amin'ny 9 metatra eo zany izy zao ary ny calibre dia 122 mm tompoko malasa ny 7 kilometra trany zany ny torakiny rehefa izy mba tsy ilazana précision be tompoko dia malasa lavitra satria izy no ty hiatakena ny miaramila ary tia ny premier RG azava tompoko ny régimenta voalohany jeny miaramila avy ao ampahibe no mandalo ankehitriny manoloanan'ny tribune zay misy ndreo manam-pahefana ny targetran'ity régimenta ity moa dia adidy sy tanindrazana araky ny maha régimenta njeny azy moa zany dia manana ny andraikitra eo amin'ny fanamboaran-dalana sy ny fanamboarana ny fanarenana ireo fotodrafitra vaventy ity régimenta ity régimenta ity moa zany dia régimenta niforona tamin'ny taona 420 dia hita tokoa araka zao fa dia manana ny fitaovana maha izy azy ny folo alida malagasy amin'izao fahatelo amin'ny 12 taona ny tsiriena ny fotoana zay misiny zany midika zany fa afaka tsara miaro ny tanindrazana ary afaka tsara metraka zany atao hoe ampipirenena sy fitiavana tanindrazana ary dia misy moa ny lo efitra zay nividiana tamin'ity fotoana ity ahafahana manamafy izany fiandriana ampirenena izany colonel ny colonel raha tovinay Ralpha no mitarika ny andeha tafika mandalo eto anolohan'ny tribune ny vondro tafika fahatelo ny jenia ao Manjakandreny ity vondro tafika fahatelo jenia ao Manjakandreny ity moa dia manana mampiavaka anazy satria tamin'ny namoronana anazy dia nalaina avy amin'ny modely ny
régimantana génie américaine izy ity na ny Cibis. Nisy fiara-miasa matotra teo amin'ny tafika malagasy sy ny Cibis izay tonga teto Madagasikara nametraka amin'ity andiana miaramila avy eo amin'ny génie ity dia napetraka teo Manjakandriana zany ny régimanta ny génie miaramila. Namboatra lalana aveo moa zany izy ireo amin'ny fampiasana ny cylindre lehibe izay ampiasana. Fanamboaran-dalana sy ny fanamboarana ny foto-drafotra zava-detra no anisan'ny andraikitra lehibe sahan'izy ireo. Reto indray misy andiany manaraka avy amin'ny indray zany reto kolonia vondrotafika vonjovony avy amin'ny corps de protection civile izay tazantsika mandalo eto dia miavaka ihany koa izy ireo amin'ny fitaovana ampiasainy mampiasa hatramin'ny vedety izy ireo ary eto ihany koa afareto misy ambulance ampiasain'izy ireo midiky zany fa akaiky dia akaiky ny fiainam-bahoaka ireto corps de protection civile ireto colonel Philbert. Marina tokoa zany Bertrand Manana satria ity zany no anisan'ny vondrotafika farany mitsangana teo anivon'ny tafika malagasy ary vondrotafika izay tena akaikin'ny vahoaka tokoa satria anisan'ny vondrotafika izay mifanerasera akaiky amin'ny vahoaka noho ny famonjena ny vahoaka amin'ny etraketraky ny loza voajanahary. Ny lehiben'izany vondrotafika zany no ankehitriny dia ny colonel Ramanakavana Jean-Henri José mandray anjara mavitrika amin'ny famonjenan'ny vahoaka. Fa eto ihany koa ny namana sous-état hitantsika mandalo ty tompoko ao amin'ny bataillon Récamp na ny rétablissement de la capacité africaine pour le maintien de la paix izay taritiny colonel Rakotonina Mamy Rakotoniaina Mamy irina tompoko mitondra ny tarigetra moa ny faneva ao aoriana amin'ny teny gasy izy dia fandriampahalemana ary famendrehana izany hoe paix et prospérité. Izy ity dia miforona tamin'ny 3 tao aorian'ny niverenan'i Madagasikara ho mpikambana tao amin'ny fondrona afrikanina na ny UA. Izy moa zany dia tena asany moa zany tompoko dia mandray anjara amin'ny fampandriam-pahalemana ary fehezin'ny sartan'ny ONU no mifehy azy avy any amin'ny Nations Unies. Ka itsika eto Madagasikara zany dia efa manana bataillon ity izay miforona teo alohan'ny CPC tompoko. Ny bataillon Récamp moa zany dia anisan'ireo vondrona miomana amin'ny fampandriam-pahalemana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo ambany fiahian'ny firenena mipambana sy ny firaisambe afrikana. Ankehitriny dia efa miroso lalindalina kokoa ny bataillon Récamp satria efa miomana sary amin'ny fandefasana miaramila eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Izany hoe mandray anjara ao anatin'ny tafika ny firenena mikambana moa zany raha ohatra tena ambaramizakana izay mihitsy ary efa vonona tanteraka io bataillon Récamp io amin'izao fotoana izao. Eto ihany koa dia zareo anivon'ny tafika anabakabaka ny colonel Rafidisson inona gendarme mitesika reto koa moa dia mandray anjara koa zany ny vondrotafika anabakabaka Rivomam. Reto dia ny groupe aérien d'intervention rapide izany hoe ireo fitaovana santonana amin'ireo fitaovana tozapijaina aeroplan mission amin'ny tahiraka ivelan'ny tompy no soeto toy ny citerne toy ny camion toy ny tomasana ny entana rehetrarehetra izay ilaina amin'ny tozapijaina aeroplan any ivelan'ny tompy. dia anisan'ny ilaitsika amin'ny fampandrosoana daholo zany satria ny fampandrosoana atao dia mitaky ny fisiny atao hoe fandriam-pahalemana sy ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany mazava ho azy andraikitra nakilina ho an'irety folonda ireto izany mbola mandalo no miaramila misatroka mena namana sous-état Randrianarso aloha mba omena fitino amin'ny teny frantsay izay efa nandalo teo izay milohan'ny zany hoe alohan'ny andraisan'ny sous-état fitenenana angamba tsara ho mariana fa mandalo eto alohan'ny tribune amin'izao fotoana izao ny compagnie de transmission avy eo amin'ny régimanta voalohan'ny fifandraisana sy ny sampandara izay tarihan'ny capitaine Rabenandrasana Wilitana. Ity
lafy ity dia ho lafy misahana indrindrindrindra eo amin'ny resaka fifandraisan-davitra ny tafika malagasy nymanana ary anisan'ny andraikitra lehibe sahan'izy ity zany a ny fampandehanana ireo fifandraisan-davitra ny volotafika ary ihany koa ny fanofanana sy ny fanomezana fiofanana ho an'ireo miaramila rehetra ao anatin'ny tafika malagasy izay mikirakira ny fifandraisan-davitra. Hitantsika maty fa hitantsika fa manana ny fitaovana maromaro izy ireo amin'izany. L'inspecteur principal de police, Rafi Adjoint de proclamé par Philbert Tirana le 26 juin 1960 de menace et colonisation française. Cet événement de 1883 issu de la gendarmerie nationale de l'armée malagasy de 986, de la police nationale de 188 pénitentiaires de 148 et des agents forestiers municipaux et des forêts qui sont au nombre de 62 véhicules ont été également déployés, 66 motos, des bicyclettes, des chevaux, et des l'armée de la base aéronavale tactique d'Arivonal ont été également mobilisés à sortir des filets ainsi que deux hélicoptères blindés de reconnaissance appartenant au régime d'appui et de soutien en so zany dia mandraly eto amintsika eto ireo sakelika mpitondra moto anivon'ny polisy pirenena izay tarin'ny inspecteur principal de police Patiation Ebes. Mandraly eto amin'ny lohantsika eto indray izao ry zareo anivon'ny mpitondra fiarako ity anatin'ny polisy pirenena izay tary amin'ny officier principal de police Solmerina Rodin. Marihana fa reto fiara entin'ny zareo ireo dia ampiasaina ny famonjehana ireo jiolona fandaminana ny antanàn-dehibe sy ny manodidina ary ny fanindrana ihany koa ny sehatry ny filaminam-bahoaka. Raha ny sehatry ny mpitondra moto teo no asantsika resaka dia mandray anjara ihany koa ny sakeliky ny motara aton'ny polisy pirenena na ny fanomezana nahitra ireo olo manakaja sy ny manam-pahefana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Dia hitantsika eto moa zany ireo fitaovana eo anivon'ny polisy pirenena izay oetin'izy ireo mitandro ny filaminana anatiny indrindrandrindra moa zany eto andrenivohitra dia hitantsika matetika miserasera eny anivon'ny fiarahamonina eny ireto fiarakodia ireto entin'izy ireo manao ny asany ary tikarana lehibe ty moa zany dia anisan'ny tena hitantsika matetika tatoato tao anatin'izay fitandrona ny izay efa manomboka hiditra ihany koa etrareo eo anivon'ny pompier zany ao afara zany eto anatrehako eto indrindra am'izao ny pompier ny andiatsorana rabe manotsoereto mandalo amintsika ny vondron'ny mpamonjy eto Antananarivo zay eo ambany fifehezan'ny commune urbaine Antananarivo tarihan'ny filohan'ny délégation manokana Andriamatoa Edgar Razafindravà. Ny défilé androany moa zany dia ny commandant Rakotondrazanaka Dieudonné, deuxième officier adjoint chef de corps no mitarika izany ananany zareo ny tarigetra herim-po fandavatena ary fitsipika. Manaraka hitantsika eo ny échelle pivotante automatique izay tarihan'ny capitaine Ramanoir Franqui, troisième officier adjoint responsable infrastructure et formation. Manaraka eto ihany koa ny fourgon Compton Camiva izay tarihan'ny lieutenant Randrianarso
izay officier mitantana ny matériel ao anatin'izany sampana mpamonjy voiny. Hitantsika manaraka eto ny camion citerne feu de forêt izay mitarika barquette Octopus 410 tarihany sergent chef Rajonarvelo Hubert izay chef de section intervention izay mamonjy voina ao anatin'ny section d'intervention izany. Ary farany manaraka farany eo ny véhicule de secours aux victimes izay tarihany docteur Rakotondralambo Voangitina izay médecin chef ao anatin'izany vondrony mpamonjy voina izany. Mariany etona moa zany fa ny vondrony mpamonjy voina dia niforona ny voalohany volana janoary 2017. Voalohany tena ifaranantsika sujetar mbola manana fa efa lasa nivoaka niala teto amin'ny anatona ny filohan'ny ministry anatona ny filohan'ny tetezamita ireo manam-pahefana ambony eo anivony Folanda efa manomboka miala ity toerana izay nanaovana ny lanonana mpanjakana lehibe ity ary mialohan'ny tena isarana ny lanonana eto dia mbola andalo anatrehan'ireo filohan'ny tetezamita inona lanonana zay dia misafon'ireo andiatafika ny filohantetezamita miaraka tamin'ny ministre araka ny fomba miaramila amina polisi mitarika ny lanonana ka ankehitriny ary dia mivoaka tato amin'ny kianjany Mahamasina amin'ny filohan'ny tetezamita miaraka amin'ireo manamboninahitra ambony amin'ny Folanda malagasy dia misy ny fanomezam-boninahitra ataon'ireo vondrotafika vitsivitsy ao ivelan'ny Mahamasina hanomezam-boninahitra ny filohan'ny tetezamita sy ny ministre ny Folanda ary ireo manamboninahitra ambony eo anivon'ny Folanda malagasy. Dia izay ihany koa no entsika mamarana ny tapany voalohany amin'ity lanonana fankalazana ny fetim-pirenena malagasy dia ny tsingeritaona fahatelo amby 20 ny fahaleovan-tenany Madagasikara sy ny tsingeritaona fahatelo amby 20 ny Folanda malagasy izay nakalazaina androany ity ary dia isorana sy ankasitrahana ny mpiara-miasa rehetra izay niarina anatotososa izao fitantarana mivantana izao ary tazantsika ry amin'ny sary moa amin'izao fotoan'izao ny ireo fanomezam-boninahitra ny filohan'ny tetezamita izay manam-pahefana ambony tonga teto amin'ity matso lehibe ity eo anatrehan'ireo miaramila izay manao ny port-genitra amin'ny fietsika miaramila mirindra dia mirindra sy ny mozika miaramila fametrahana amin'ny toerany izany fahaleovan-tena ny Madagasikara izany ifarana ny fitantarana mivantana izay teo ambany fitarihan'ny ataontsika hoe ny ministeran'ny serasera sy ny ORTM teo ihany koa ireo sampandrarah ao anatin'izany dia ny télévision malagasy ny radio-pirenena malagasy ny DIT na ny sampandrarah izay misahana ny foto-drafitrasa teknika eo anivon'ny télévision malagasy sy ny radio pirenena ary ireo mpiara-miasa rehetra sy ireo mpiombo-natoka zareo teo anivon'ny top system sy ny ireo mpiombo-natoka hafa ny ekipa télévision malagasy ary ireo avy eo anivon'ny mpiraikitra ny serasera ny Folanda ny miaramila ny gendarmerie pirenena ny polisy pirenena teo ihany koa ny sapeur pompier teo ihany koa zareo teo anivon'ny fandrarana ny fonja ary mazava ho azy miaraka mivantana ny tantara tamiko teto ny colonel Philbert izay misahana ny serasera anivon'ny Folanda namana ny sujeta Randria Miarso izay mbola hiaraka amintsika eto ihany itoy amin'ny fitantarana mivantana eny amin'ny avoloha sujeta.
dia hoantsika farana tanteraka izy ity colonel andeha ho atsipy eny amin'ny satria dia lanonana manaraka moa zany dia eny amin'ny lapam-panjakana eny Iavoloha misy ny lanonana izay anasan'ny filohan'ny tetezamita ireo olo manakaja rehetra hiaraka isy ny fiarahana amin'ny sakafo amin'ny nofokena amin'ny tampim-pihavanana ary azadiny fa amin'ny folakandro dia isy ny fampisehoana kira eto amin'ny kianjan'ny Mahamasina miaraka amin'ny tarika Rosy ary dia averina eny Anosy ny fitenenana mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra ray tompo lasy tompo vady.